Ianao ilay nanotrany ianao fato anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ianao irery no mendrika akan-doky ka manofatorana fa voavoana ianao Jesosy eo anay. Ary andranao nanavotanao ny olona ary ao fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa firenena ary samihafa fiteny. Ilay ranao Jesosy eo. Hallelujah, ianao Jesosy eo.
Menatra ny hijoro an'ity vavolombelona ity fa tena tsy navelan Jesosy mihitsy hoe tsy maintsy mijoro ianao lantos izy amerina voninahitra satria 3 semaines lasa zay 3 semaines lasa zay nanambahiny atao trano dia za daholo mikarakara sakafo trano rehetrarehetra dia niteny tamin'ny vadiko hoe andana mba vidany loka aho fa tsy vitako tsony dia ay taty rozy izy dia ina vidiana na navidy filet 2 kilos dia ay dia tonga tany ampivarokeny izy tsy filet 2 kilos no noentiny fa hena tsy fantatro izany dia ozy izy nataony tonga tao trano atsoka ty ve ho le filet dia ozy izy hoe fitahan'ny olona ozy izy tena tezitra dia ozy izy ako taminy fa atsasaka minuta fotsiny any teny ozy hoe fa ianao ve dia tsy navidy ohatrany hoe nanana toe-po tezitra no nanambany an'ilay mpivarokeny nanambany amin'ny vadiko ianao ve dia tsy nahita fianarana navita fianarana 4 taona nefa apakainy mpivarokeny vola ohatriny hoena tsisy dikany ty vidinao zay fotsiny teneniko dia eto ty ny enao dia lasa nakapapay manta dia nrapaiko sady monomonina teo amin'ilay prato mahabe asa fotsiny dia izy efa tsy manao ninina atao trano sadolo zany ny toe-poko teo amin'ilay frapenan'ilay papay sady kika an'ilay zavatra ny tanako tezitrako dia ozy izy nataon'i Jesosy hoe tsy mety zany toe-ponao zany lantos izy dia taitra be satria za mieritreritra hoe mety ny ataoko hoe zary mba
manao raharaha, zary misy vahiny, za daholy manao ndretrarehetra dia izy matory fotsiny eo amin'ny fandriana sady mijery ana zany ohatran'le hitanareo ohatran'le masy le ohatran'izao reny dia hozy izy Jesosy hoe tsy mety zany hozy izy dia vadiko zany efa 3 ans angamba tsy niasa tsy nahita asy satria tena teneniko eto mihitsy lafo loatra le karaha mangatany tena nefa manjokonjokony izy nefa tsy mety miditra miasa hoe any za efa miteneno tsara nytoriteny ajanony tony documentaire tsony tsy mampisy fanotronana ato trano miran'izao tontolo zao ajanony boniem io zany nataoko aleo ira fiderana tsy mety zany ozy izy Jesosy za zany mieritreritra hoe za le efa evanjelistra dia efa miteniteny ohatr'izao ohatrano tsy mety zany ozy izy Jesosy tena menatra ny Jesosy menatra tozy izy tsy taditinao galanto ozy izy ozy izy Jesosy tsy taditinao galanto ozy izy fa iny mivadinao sotro divay foana table niteny foana ianao hoe firy taona ianao nieritreritra hanova ny vadinao ozy izy tsy tadidiko mihitsy tsy tadidiko tsony verina daholo ny sekoly ozy mpanompon'Andriamanitra mila manana carnet nareo dia sorata ny zavatra nataon'i Jesosy za tamin'iny tena ahoana koa ny ananako carnet tompoko fa averin'i Jesosy daholo ka ireny sekoly rehetrarehetra nenontsika ireny amin'ny fotoana ilainao anazy soraty daholo ozy izy mpanompon'Andriamanitra ny zavatra nataon'i Jesosy dia vakivaky io tadidinao ve lanto ozy izy kasianao le divay hoe mangidy blanc doux zany fa le vadiko nandritra efa 5 taona zay tsy nikasika divay tsony noho le zany eritreritra hoe 5 taona teny aza misotro divay tsony tsy mety gne misotro divay za zany mizezizezy tao trany hoe mivavaka be ohatr'izany kay tsy izany ka le toe-po tokony ho ananako fa teneniko amin'ny fahalemem-panahy dia le file iny ozy izy tokony teneninao hoe ndrifo tanolona vadiko ontso ao fa karakaraiko le eny zay ny toe-po tokony anananao ozy izy fa tsy mimonomonony dia avy eo dia ozy nataoko hoe ay eny ary Jesosy fa io fa menatra ny Jesosy tonga indray tamin'ny fandrony 4 jours après na navidy filet akiso dia raha tsisy filet akiso dia nofokiso vidiana zany raiky lao ay ozy izy mivady klasy izy nandeha tonga avy any indray ozy nareo tavikena kiso ny vidiana tena ozy izy vao hitako le izy dia zao nataon'i Jesosy testy ozy izy io le izy ona amin'izay ny toe-ponao fa teo tena nanao any tena tsy fananiko tena nalahelo amin'ny vadiko hoe izy rehefa nandeha tany za tsy tokony menimena ampidiriko laforty dia ataoko karato ino ozy izy nareo atsasaka vocal le menaka dia ozy izy nataony nakaiza daholo le natao io zany le zanako io tsasaka vocal io le menaka tsy hividy tsony tsany ny fitam-pivarotra indray dia ozy izy Jesosy misaotra fa kainao mbola mananatra na foana accélérenao mihitsy kay fiovako amin'izao andro farany izao dia ianao ozy izy Jesosy io miteniteny amin'ny vadinao tsy tira boniem mihitsy fantatrao miarahana ozy izy teneko zany alao mba ira fiderana fa ianao zao mitady asa ianao masitsika io mihitsy ny tsy hahitanao asa zany nataoko teneniko mihitsy dia ozy Jesosy tsy izany ka dia ozy izy andana ozy izy tadidinao ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe rehefa mivoaka ny toetra ratsinao dia manatera fanatitra ay anao fanatitra ho an'ny vadiko ary azany Jesosy fa voaka ny toetra ratsiko lasa ny vidanako zavatra tena tiany chocolat ny tena tiany vidanako chocolat tsara tare tena tiany inona nateriko tao am-pandriana hay ohatran'ny zazakely izy nandray an'le chocolat fotoana nanaovako an'izay toetra izay nahita aza ny vadiko dia ozy izy Jesosy hoe ianao mihitsy ny tefena ozy izy fa tsy izy za anja ny anazy ozy izy anazy izy
fa ianao tsy toetranao kay tena tsy mety izy tena zany eritreritra hoe ianao masitsika loatra ny ampiasana satria rehefa miditra braon ny mpiara-miasa dia mangovitra ohatran'izao satria manana toetra entsakentsana le vatoko dia teneko amin'ny ivony ianao aza masitsika mamalay mifanahy Jesosy ingy olona malay mifanahy sady tsy miavana po efa zaka re tokony dia fotoana nakatoavako an Jesosy teo amin'ny toetra teo amin'ny rehetrarehetra na hoe détail kely hoe fidianana ena na zavatra kely na le fijerinao le hoe misy eo ambony fandriana dia anao manao raha dia le tompo masika tsy mila an'iny aho izy Jesosy fa fahalemem-para tsikitsikina ataonao amin'ny vatanao tena fotoana nakatoaviko an Jesosy tory teny après mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra confirme an'ilay izy daholo tena hoe zahay ho sisiny toetra tiako anananao lanto nefa zaza mba nieritreritra hoe tokony mba masika kely ihany rehefa hoe irahana vidy an'tisy dia tsisy ny entina teny kely ihany ianao tsy mila miteny kay fa Jesosy kay miditra tsehatra tany Jesosy teka mafy an Jesosy tsika alleluia samy mandray tsika ao anatin'izany hoe tena zay Jesosy samy mianatra ao amin'ny Jesosy tsika tahiny Jesosy tao long mémé tena misaotra an Jesosy afaka mijoro vavolombelona voalohany indrindra aloha misaotra be dia be fa tena manana fianakaviana havanato afaka mitrotro ambavaka fa za moa zany le niteny hoe heritaona izay mivezivezena tany Tsirabe fa voan'ny AVC mamanay dia rehefa voan'ny AVC izy io manko zany tsy tia anahy mihitsy izy satria za zany diso fiangonana sekta dia tena diso dia zareo zany fiangonan-drazana hvkl dia rehefa tsy io zany tsy fiangonana dia za zany le hitanareo le mafana fo be dia mananatra tsy mety ao an-trano farany vadika nakalana daholo ny fianakaviana dia rehefa avy eo zany tsika rehefa akalana koa dia mba akalahoany tsy raharaiko dia nandeha rery amin'izay raha voangy dia nandeha rery dans le sens hoe taty zany tsika dia nefany zavatra tena danger amin'le izy tenin Jesosy miteny hoe tsisy tiako very ozy na ray aza dia narary amin'izay ary mamanay nanomboka narary dia dégradé zany le fahasalamana dia za zany tsy afaka mivavaka eo satria raha vao mivavaka eo ianao dia le maso hafa tsy ohatrany hoe tsy ekeny ianao hoe dia farana zany nerika ijereo mpiandry izay foana ny amo zany amin'ny telefona avy aty satria rehefa amin'ny fotoana letsy eo zany dia le mpitaiza isan-karazany ireo teny hoe ohatrany hafafa be indray bebe disika hoe ijereo mpiandry ijereo mpanompon'Andriamanitra dia monsieur fien izay foana ijereo mpiandry ijereo anina izay foana zany jereny ty mpiandry tsy mety tonga dia tamin'ny talata amin'izay zany nandeha sekoly dia efa nandeha sekoly navesatra be izay tsy fantatra hoe maninona dia tsy nahita torontsony talata larobia fo amin'izay alaka misy maraina fa ohatrany teny amin'ny teny tsy fantatrerana ny trano tsy fantatra hoe maninona ohatrany hoe misy zavatra mampandriana fa tsy azoko tsara dia za le koliteto le niteny hoe narary foana ho za hatramin'ny novembre misy idirany daholo io fona aloha fa ny anaty izarako ity fa tsy hoe kory hoe universel na ahoana fa fahatsapako le izy zany dia narary na andany vola na dokotera professeur le fanjoroko vavolombelona teto dia laka misy amin'izay hafahafa be mihitsy bebe ozy izy zany le kozinanay fa za tsy hoditsony fa tsy hiasa fa hiandreto izy io zany mba solotena koa ny irakirahako satria no laka misy maraina io za zany prévu latsinainy vao midina any comme d'habitude dia mbola
tsisy mpiandriany ve tonga tao tsisy ozy izy zareo tsy mahitsy zay de ay ahoana zany meo am'izay fa inoko misy mitabataba be zangy mifidy anao mifidy anao nge ay de maninona anao ny tsy miasa fa azo ihany reto fa misy an'ity telefone ity de tonga de ozy a mantsy an'le kozina mbola miteny anga izy miteny ataovy atsofony ange anao any telefone de natao teo atsofony telefone de ondrio zao akia de ataotsika roa ivavaka avereny fotsiny azy ivavaka ataoko de naveriny vavaka trano farany fibebahana fanoloratena rehetrarehetra mifamela inona tena hoe de raina Jesosy teo ny nafatarako hoe misy fotoana am'izay misy rindrina tsy afaka ioarantsika ary za finoko ianao zao raha andeha ho any États-Unis tsy afaka tonga de mandray avion anao de tonga any États-Unis fa tsy maintsy misy mitsena ianao any misy manondro lalana ianao de ohatr'izay koa makany an-danitra ohatrany hoe accompagnena zany ianao raha mbola misy moyen misoa ihany fa misy ny telefone de vity iny laka misy asa amin'ny 4 teo angambany de nanomboka nangatsika am'izay ny tongony de mangatsika ny tongotro bebe de asina bakiraro ampina botifotsy tsy ny afana tsony de lasa ny sokatra be am'izay mivava ny zoma maraina tsy miaina amin'ny orona tsony izy tonga de kopy tena ozy hoe sotra Jesosy fa le vavaka zany ny andrasany tena hoe tsika reto Jerosalema angelo ary ny jaona toko 10:7 tena mitemy tsisy avelany ho very sy na ray aza tsika ohatrany hoe mieritreritra zany azavana vitan'le tato-ambadika taty efa mivavaka be anazy fa ny ary efa masanasana daholo mivavany ay zary iza zany mitondra nreto fianakaviana reto fa indroa zay expérience zay zao tamin'ny vadiko de tamin'ny mamanay tamin'ny papanay ny telo fa ilaintsika aza hoe eto fotsiny de hoe avelako any fianakaviana fa milanao reo fianakaviana reo tena milanao reo aza hodina tsita fa tsy manao voky be kibo fotsiny amin'ny tenin'Andriamanitra eto anao nefa tsy zarainao le izy reo angely ny tenen'i Jesosy hoe Jerosalema aloha zay vao Jodia zany tsy manakana antsika tsy andeha hitory any ivelany fa aza tao ambany zavatra reto le ao an-trano de voninahitra ao n'Andriamanitra maheresa daholo tompo i Jesosy daholo dia manao fiadanany tompo amintsika tsiraray avy ny tompoko somary elaela kely izy izy miara-manompo tsy hitahita dia zay hoe tsy hitahita fa ataon'i Jesosy postadisy mandehandeha any anananany hita tarany amin'ny zavatra ataon'i Jesosy ao Jodia aminay moa zany sy any Samaria ny ambadimbadika any hijoro eto androany voalohany indrindra aloha ny amin'ny zavatra omeny Jesosy atsika eto sy zarainy Jesosy atsika eto amin'ny alalan'ny mpanompony amin'ireo teny mpanitsina sy teny mpanovana rehetrarehetra reny dia tena hoe ao am-pony Jesosy ho atsika reny satria Jesosy tena maika nanovantsika ho fahazavana amen mba ahafahany manantanteraka ny programany sy ny tanjony amintsika dia avy eo ho famonjena ny hafa dia rehefa tena ndraisina ny teny tena iainana le fampianarana dia misy fiadanana ny anatinao any ary renao mihitsy hoe tena mahazo aina ny fiainam-panahinao miaraka amin'Andriamanitra amen faharoa rehefa tena miova amin'izay tsika dia izay fiovantsika izay no atoritsika amin'ny olona ambaratsika amin'ny olona taloha aloha zany rehefa mitory fijantsara ny tena dia ohatrany hoe tsy mitory afa-tsy fitahiana sy fahagagana fa amin'izao rehefa tena hoe nanitsiny Jesosy sy novainy Jesosy dia tena manitsy ny olona hiova amin'ny lalany ratsy amin'ny toetra ratsy tokony hialana rehefa nitoriana amin'izay zay filazantsara izay tamin'izay nandrany Jesosy tany farafangana dia be da be ny olona tena vavao amin'ny sofin'ny olona le izy hoe tena raha zany ny fitorim-pilazantsara raha tena ohatry zany daholo ny ataon'ny fiangonana tena hiova ny olona dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa niasa fanompontsika any tena mandroso ny fantsiana olona manova olona any ambany ravikazo any ambany voatry farafangana taingenony sy ny manodidina rehetrarehetra any ary voninahitra ao an'Andriamanitra fa betsaka ny fiangonana resy lahatra otrany hoe dia hanaraka antsika zany daholo izay aloha zany ny tany dia manaraka ho azy ny fanasitranana tena hoe mandeha ho azy izy fa ny zavatra nataon'i Jesosy farany teo zany zao araka ny tatitra eny tany dia zao hoe nisy mona ny teny malemy ny tsangana dia tena ndrohatra daholo ny olona zany nakao amin'le asa fanompontsika dia
dia manafatra le pastera foana moa hoe aza mitory fahagagana zany fa fiovapon'ny olona foana atao tanjona mba hampahazo aina Jesosy ao anatin'le fiangonana satria maika mifantsianany olona Jesosy mba ho fanehoana ny vola mba hisehoana amintsika tao ambonin'ny tany amen. Dia avy eo indray rano Jesosy indray tany Ambatondrazaka azy mbola tsisy asa fanompona moa tany fa rehefa nangataka tsodrany tamin'ny ray aman-dreny dia nandefa izy dia isaorana ny tombo fa rehefa nataony croisade kely dia toriana le filazany tsara manova olona hoe tena Jesosy no ilainao zavatra andrasan'i Jesosy amintsika dia ny fiovan'ny fotsika ny fialantsika mitoetra ratsy amen. Dia tena betsaka koa ny nangetaeta dia natao ny hetsika rehetra satria tany nandritry ny fotoana maro dia isaorana Jesosy fa mitsangana koa nesa fanompontsika any tsy tao amin'ny EPP Motomanga tsony le izy fa efa meny Jesosy toerana koa dia misy angara kely ny foronina kely tany zany dia ho antsika izay mitoetraka any misy toritenin'ny papa mandeha any isaky ny talata sy lakamisy Sabotsy ao amin'ny radio amin'ny zay velony Jesosy koa moa le radio zany hoe velona le radio tsy nandeha elaela tonga dia ny fandaratsika nandeha tao dia ohatra misy tanjona misy programme an'Andriamanitra misy koa le izy dia mandroso ny asany dia ohatra zany koa ny teny manodididina teny eny amin'ny kaikaiky ny vato iny misy asa fanompontsika koa eny dia isaorana Jesosy koa fa dia tena malina ny olona le izy dia farany teo nanao fampianarana ho an'ny pastera fimbonao pastera teny papa dia rehefa lasa izy moa satria maikamaika izy tamin'izay dia rehefa lasa izy dia nanatona daholo le pastera hoe ve izy ny pastera Rodolphe tena tsy araka le eritreretinay hoe tena ohatran'ino ozy izy fa tena raha ohatran'ireny daholo mitoetra amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny pastera tena mahafinaritra dia ozy izy zareo azo andehanana vena mihitsy azo ifampiresahana tsara normal tsara izy ifampiresahana tsara ohatsy misy zany protocole zany fa zay vavolombelona zany dia betsabe zany zareo rehefa avany andafy eo papa dia ho avy aty zany zareo nisy pastera zay ary moa tena nanapa-kevitra mihitsy hoe tena aloha hijanany amin'izay fitahina sy ny fakagana sy ny ositra fa aloha toe-panahy nitoriana fa miola mevitsika resy lahatra be le fiangonana nandray atsika le pastera iny fantatry papa tsara moa zany tamin'le zavatra nisy dia betsaka dia lasa mandroso be le fiombonana zany mangetahita foana aloha rehetra vina indray pastera Rodolphe fanao avy any dia voninahitra ho an Jesosy rehefa tena mijory retintsika aloha voalohany indrindra dia voavonjy ny hafa tena betsaka amin'izao ohatrany hoe leosomona aminaina fivavahana amin'ny ataon'ny sasany mitory fitahina sotrany hoe mivavaka fa tsisy tanjona iova dia ohatrany hoe metsara velatsy fotsiny amin'ny toetratsika zany le izy fa ndao tena hovaina le toetra iainana le tempantsinao omeny Jesosy eto fa amin'izao ny maresy lahatra olona tsy fahagagana tsony fa toetra miova tena toetra miova zany dia rehefa nitoriana ny filazany tsara tena hoe nisy teo amin'ny tanàna zay nisanay eo amin'ny asa fanompono Sabotsy mena misy an'ireny karazan'olona le manana ny anarany manokany ireny izy amin'izay atsony an'Andriamanitra dia mpanenjika sy mpanaratsy dia nisy fotoana Jesosy tena nampiteny mihitsy hoe araka le fampianarana teto hoe Jesosy aloha dia toe-panahy aloha vao ny zava-panahy zay vao ny zavatra rehetra dia tena nitoriana mihitsy hoe ambony lavitra ny toe-panahy tokony hovantsika noho ny fanendraindrayntsika le anarana marina ao fa ekeko hoe anarana le anaran'ny tompo amin'ny Hébreu hoe reny zany indraindray sasany any sy toriany sasany any fa zatsanatria ho atsika torian'ireny nefa mbola ifampitsara sy ifampakaly tena direkta mihitsy zany le teny toriana fa tena nampiovan'ny olona izy hoe tena marina zany ozy izy tena dia isaorana an Jesosy fa membisesika ny olona magnetaeta n'Andriamanitra te hiova fo ao amin'ny asa fanompontsika eo ka voninahitra ao n'Andriamanitra dia ndao hiova reto fa Jesosy efa te hiasa mahery eto ambony tany amin'ny fanovana ny hafa sy amin'ny fampitrakana an'ireny le fivavahany ireny amin'ny famitahana atao amin'ny sasany voninahitra ao n'Andriamanitra dia miandry azy anao Jesosy ndao hiainana le teny zarany eto amen. Teka mafy an Jesosy témoignage farany Jesosy daholo tompoko ho an Jesosy ireny ihany voninahitra dia teny aho hoe velona Jesosy velona ilay teny dia ho anazy ny voninahitra misy teny Jesosy zay hoe ozy hoe tamin'ny mpianany hoe ny fiadanako no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo dia zay teny zay tena ndraisiko satria tena namerimberina zay Jesosy nisy fotoana taminahy dia ozy aho hoe Jesosy raisiko zay dia ampitoeriko dia iainako dia avy eo nisy teny tao anatin'izay ihany tao anatin'ny fotoana ihany nisy tenin'Andriamanitra zay teny Jesosy ihany le izy hoe minozy izy fa ndray ato anatiko dia zaho amin'ray dia nitoy an'izay tsika koa mila ao amin'i Jesosy dia
nytoy an'izay teny izay hoe fa ratsy zany a farafaratsiny minoa fotsiny ozy Jesosy. Izay ny tenin' Jesosy a. Dia misy zavatra nikarakaraina zay misy dossier nikarakaraina. Dia tao anatin'izay daholo izay tenin' Jesosy izay ny raisiko. Dia teo amin'ilay hoe Jesosy tsy ny tenan'ilay farafaratsiny a, fa nisy mpanompon'Andriamanitra nanazavan'izay farafaratsiny izay. Dia rehefa nandeha izay teny izay hoe tsy mila an'izany farafaratsiny izany a Jesosy, fa le za mino fa velona ao aminao indray dia ianao amin'iray dia za koa ao aminao. Dia nikarakara nisy dossier nikarakaran'izay izay dia rehefa nanatitra n'ilay dossier dia talohany andeha aloha dia nisy mpanompon'Andriamanitra nampitondrain'Andriamanitra ny teniny hoe Kristy velona ao anatinao a fanantenana voninahitra. Dia nyraisiko izay zay hoe Jesosy a velona atao anatiko ianao a voninahitra ho anao irery ihany fa tsy ho anahy, tsy ho an'izay mandray an'ity dossier ity ary tsy ho amin'izay valin'ilay dossier. Dia lasa nandeha. Dia rehefa tonga atao dia mipetraka dia natsiaro an'ilay fiadanako nomeko anao. Dia teo a tena hoe niombona tamin'i Jesosy hoe Jesosy a tsisy avelako manelongelona an'izany fiadanako izany, tsisy rarahiko izay zavatra many fa ianao fantatra velona atao anatiko ianao a dia ho anao voninahitra. Mipetraka ny dossier a. Dia rehefa miverina haka an'ilay dossier dia rehefa tonga teo dia ny olona teo aloha rehetrarehetra zany a negativa daholo. Dia korobaka kely dia korobaka kely dia tena hoe tao anatin'ny tsy haiko hoe espacena segondra kely fotsiny dia tena nandre fanamasina teny hoe satria tena hoe ay fa ahoana dia tena korobaka zany. Dia avy eo dia nandre fanamasina nanaitrana hoe fa inona marina ao anatinao. Dia niondrika za hoe Jesosy a ianao ilay fiadanana velona atao anatiko, Kristy velona atao anatiko fanantenana voninahitra. Dia nanaiky an'izay a dia avy eo mbola nandrendray any teny hoe dia ianao ve dia mihevitra fa mitovy amin'ireo. Dia niondrika. Dia rehefa niondrika dia nivavaka hoe Jesosy a lasa nivavaka ho an'ilay olona rehetra tao amin'ilay salle d'attente a. Tena hoe Jesosy ameo an'izany fiadanana izany ireo olona ireo, ilay fiadanana nomenao anahy satria tsy ho arerina tongavanao Jesosy fa ho an'izao tontolo izao dia mendrika iainao anatin'izany fiadananao zany. Marina ny fiadananao hoe avelako anareo dia ameko anareo. Dia Jesosy a izay nomenao azy koa mba zaraiko amin'ireto olona reto. Dia rehefa avy eo a valin'ilay izy tena hoe tsy tany mifoky tsy tany ny saiko fa tena hoe nisaotra an'i Jesosy hoe izany le hoe Kristy fanantenana voninahitra. Tena nameko an'i Jesosy ny voninahitra. Dia tena hoe ho anazy le izy tena misaotra an'i Jesosy hoe ho azy ny voninahitra fananao izay mihitsy moa ny teneniko hoe ho anao voninahitra Jesosy a ianao manao izay tianao atao. Za hitoetra ny fiadanana dia tena nataony izay tiany natao a. Dia ny fiadanan'i Jesosy a velona atao anatiko foana, ho azy irery foana ny voninahitra ho ataony amintsika koa ny izany amin'ny alalan'i Jesosy. Alleluia. Hoe teka mafon'i Jesosy tsika asaika anao hitsangana andao tsika hisaotra an'i Jesosy. Alleluia. Ohatrany hoe raha ohatra zao misy olona mielo le témoignage dia efa miprogrameny reny nalaina izay nitovitovy dia natambatra tety. Fa Jesosy vavolombelona afaka manontany an'ireny ianao fa tsisy ny tenenina hoe izao tenenina na fa Jesosy raha fitimina le izy a dia za aloha mila miova. Amen. Ny andrasan'i Jesosy dia ny fiovako satria izy iverina haka. Dia miova mba ahafahan'ny hafa miova mahita an'i Jesosy eto amin'ny fiainako. Alleluia. Ary farany teo a le fiadanana. Le fiadanana efa nomeny Jesosy anao le fiadanana dia ny voninahiny a ho anazy irery ihany. Amen. Amen. Andao tsika tena hoe hisaotra an'i Jesosy dia amelona ny voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'ilay témoignage teo. Tsy hoe raha filenina saina vidiana dia hozakena ny tonga dia vavavavitsika. Tsy hoe kitoza kisoa indray dia tavikena ny tonga dia tsika mahafantatra ny fahamarinana fa hoe iainako ve le fahamarinana, iainako ve le izy. Hoy izy le mpanompon'Andriamanitra le nitsangana voalohany teto hoe Jesosy a mampianatra antsika alevy fanahy. Dia mitarika antsika izy amin'ny alalan'ny situation rehetrarehetra. Mety hoe tsy nireusir ianao tamin'ny testa voalohany
fa misy testa omeny anao indray mpandeha, misy repêchage foana fa engany tsy ho lany fotoana eo ampanaovana repêchage fa averiny le izy dia mba tiantsika hireusira. Alleloia. Tsy nahazo asa ny vadiny satria tsy nanaiky niditra tao anatin'le fahalemem-panahy izy. Dia mety hoe tsy mahazo asa koa ny vadinao na ianao na zanakao, mety tsy haiko, fa so dia mba zay reny andrasan'i Jesosy hoe tsika hamoaka ny toetran'le olana, tsy any amin'le olona, fa tsika tsy inona mandray ny fahamarinana, dia tsika tsy manaiky hiaina an'le izy tahaka an'le témoignage farany teo, fa mily tsika manaiky hitsakotsako an'le izy dia hiaina an'le izy mba ahafahan'i Jesosy mivoaka hanondraka le tany manodidina atsika dia hivoahan'ny voninahitry Jesosy eo aminy. Alleloia. Alleloia ve zany? Hoe tiaka mahafoan'i Jesosy ary tsika. Tena hoe tsika nytiany Jesosy ho volavolaina. Aza kivy aza reraka aza mijery ancienneté hoe firy taona teto izao mbola kizitina foana, mbola misy chance ao anao dia mbola misy chance ao anahy. Amen. Amen. Ho antsika mpanompon'Andriamanitra, tsika rehetrarehetra hoe mpanompon'Andriamanitra daholo. Izy izy pasteur Tampo teo hoe no tsika indraindray mahatonga ny olona leo fivavahana satria tsika malala ny fahamarinana fa tsy ahitana an'le fiainam-pahamarinana eo amin'ny fiainantsika dia lasa tsy teherika Jesosy ny olona. Azafady tompoko, fa mily tsika miaina, mily tsika tena hoe miaina Jesosy mba hiovan'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Tsika hivavaka dia asandrato ny tananao. Sory Jesosy fa tianao izy. Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao Jesosy. Misaotra Jesosy fa tsy reraka ianao manamboatra anay, na dia kizitina ary zahay indray amin'ny ao an-trano sy ny manodidina dia ianao mbola malemy fanahy foana manitsy anay. Misaotra Jesosy fa manangana foana ianao, mety tsy nireussi izay maly fa averinao ndraiky andeha le test amin'ny fomba hafa mba ahafahanao mamoaka ny toetranao satria toe-panahy aloha vao zava-panahy vao ny zavatra rehetrarehetra. Mifony izay Jesosy raha ohatra ka tsy hoe raha ohatra fa misy toetranay tsy ahitananao dia mahatonga ny olona ho leo any Jesosy, fa mamerina anao ianao ato anatin'ity témoignage androanyity Jesosy hoe mila anao zay, mila miombona aminao amin'ny alalan'ny teny zay, mila mamoaka fahalemem-panahy zay, fa be da be ny zavatra bloqué eo amin'ny manodidina satria izahay ilay mandray ny fahamarinana, le antenainao hitondra ny fahazavana amin'ny alalanao no tsy manaiky hiaina ny fahazavana. Jesosy manomboka androany ho vavolombelonao izahay tsirairay avy. Voninahitra Jesosy dia averina aminao ny amin'ireo témoignage rehetrarehetra izay norenesina teo. Misaotra fa ianao no nampianatra an'ilay taty hiaina fahalemem-panahy, hiteny malefaka, anana fihinena ny vadiny. Misaotra fa ianao koa no nanaitra any taty voangy Jesosy hieny ny feo amin'ny fanahy, ho tonga fahazavana, andray fepetra, ampibebaka sy ampivavaka ny mamany satria ny teninao Jesosy dia milaza fa tsy tianao izy ho very na dia iray aza. Misaotra Jesosy ny amin'ny faneken'ny pasteur Tamby hiombona aminao amin'ny alalan'ny teny fa niteninao ilay fiadananao no ampitoerinao aty anatinay, ilay fiadanana mihoatra no ny fahalalana rehetra izay tsy ho voafafan'ny circonstance, tsy ho voafafan'ireo tranga rehetra Jesosy satria ny voninahitra dia ianao ao aminao ary ianao ny voninahitra Jesosy. Jesosy ninona mitranga eo amin'ny fiainanay dia ianao ary ho anao ny voninahitra mandrakizay. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanairana, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny fanitsiana ao anaty témoignage, misaotra Jesosy ny amin'ny fampijoroana ihany koa ao anaty témoignage. Raiso ray amin'ny anaran'i Jesosy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao tsika ay andraso kely vetivety io ny aloha. Ihany tompoko fandaminana raha misy ankizy afaka mitsangana mba homena jerevitsika reriarindry fa be olon-dehibe mba atsika ihany koa zay efa hoe ao anaty safatra zany hoe telohanjoda ambasadaoro dia mba raha sitrakitsika
dia mba homentsika toerana le vahiny sy le olondehibe ariveria mba homentsika an'zareo ny toerana azafady indrindra mankasitraka ny amin'ny fanekena ny fandaminana voninahitra ho an' Jesosy. Mba antsika hiteaka mafy a andraisantsika ny teny a izay apetraka Andriamanitra ny abava amin'ny fanompoana. Faly indray mahitatsika menakavy kely androany. Amen. Alleloia. Aotsika tena ngataka amin'ny fanamasina. Tsisy olona afaka ho tonga eo amin'ny anjara voatendry izao na ray azy raha tsy Andriamanitra no mitondra azy. Ary ny lalana rehetra izay hitondran'Andriamanitra ny tsy takatry ny sainao azy androany dia zato mampitanotrika anao fa omeo voninahitra Andriamanitra fa na mety aminao na tsy mety aminao dia tsy maintsy hitondra fandresena ho anao any amantarany. Nao tsika nokatra mifotsika dia teny amin'Andriamanitra hoe tario fanamasina, tario amba ho toy ny zaza, tario a Jesosy, tario amba ho ao amin'ray, tehirizo aho ho fantsona ho ampelantananao foana, ho taratra hitarafana ny fitiavanao sy ny fanetretenanao. Tario aho olay olona tena afaky ny iaina sy andeha amin'ny sitraponao fa tsy hanala baraka ny anaranao. Aoky teny lavitra noho ny fampiasanao ny fanehoany fanahy ato anatiko ny toe-panahy mapety anao dia hoeto afanamasina mba olay olona mendrika araka ny sitraponao amin'izay mba tsy ho izy ny velona fianao ny velona ato anatiko. Tatarina Renai Masino vavaka kira opontsika dia sokafatsika tsara mifotsika. Alleluia. Tsarike na amitanjaka famifanay uiteninao zamanana ny fanay atao izanaka fanao tantera kairao tario fanao ny masino
joining us in time that you are to source Those que dia tanana ma yura kura kawa panzaka skupi. Hallelujah. Sandrata Jesus. Sandrata manakse. Azainu mina fundata. Zeri tu ulana to casa. Si banzana no fata terana no rede. Deu cara misy fahatsarana mba hitan'ny olona momba naina kely azy tsy hanovana eo anay mampiondrika anay mba handroso tsaratsara satria fantatra e fa ny fananao no miasa fa tsy zay ary androany raha hiteny Jesosy aza vela olona no nambara ny teninao raha isony vavana deo ka ny teny rehetra avy aminao no voazarako androany ary raha misy tokana ho membronahitra amin'ity marain'ity teny anaranao rery mandrakizay mitenena tompo ny haino anao zay amen nao sy natia tanana mafy ho any Jesosy halleloia anao antsika mazoto toerana ao anatin'ny fotoana foy halleloia dia izara amintsika ny teny fiainana nampitondraina ny lohateny hoe ny mety hijoroko eo amin'ny fanatrehany ao anaty fiombonana ny mety hijoroko eo amin'ny fanatrehany ao anaty communion na fiombonana. Paoly apôstôly dia niteny amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa ny 5:10 zao a tena hiezaka tsy azakazaka fa tena ataoko milamina tsara fa aza misy matoro fa zavatra sarobidiny zaraiko za mantsy rehefa taitaitra dia taitrinareo fa rehefa miteny ampilaminana be dia tarako avy aty misy apahany tena ny akabiazany no fantoka kosa fa misy vitsivitsy ihany maka lasesta ao anaty toriteny roasy aloha dia volon'ny lasesta amen satria fotoana eto a ienonao teny fiainana mety teny anankiray frazy anankiray ao anatin'ny zavatra lazain'ny tompo eto ny ampitsombadika ny tantaranao ray manontolo ary za mino fa tsy tonga eto ianao hoe tsy andray ninininy zany fa azoko antoka fa misy zavatra tenin'ny tompo eto a hoa sy ho anao ihany koa sady zany Korintiana faharoa toko faharoa ny 5:10 ozy izy ny tenin'Andriamanitra ty teny ty ny lazain'ny Paoly fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery fanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay tapany voalohany no raisitsika rehefa mijery sy mifantoka amintsika Andriamanitra rehefa mijery anao zany Andriamanitra dia tsy noho isika na ny vavaka ataontsika fa mijery an'i Kristy eo amin'ny fiainantsika izy zay nahatonga azy nanome an' Jesosy ho mpamonjy antsika ary zay no mahatonga antsika mino an' Jesosy sy nandray an' Jesosy ho ao anatitsika ny antony tsy fantatr'Andriamanitra zany ny Rodolfo zany raha tsy no Kristy ao aminy rehefa ao aminao Kristy dia ao aminao ny fanahiny noho izany olona anankiray ianao tsy hoe velona mitondra ny maizy ianao intsony fa olona anankiray velona vatana trano fanahy hitoeran'Andriamanitra aneo an'i Kristy eto an-tany ozy izy Paoly anitry Kristy izahay Kristy no antony rehetra mameno ny rehetra amin'ny rehetra marina fa tiantsika hivavaka Andriamanitra tiantsika hanandra-bavaka aminy hifampiresaka aminy hiankina aminy hanome voninahitra azy
iekoaka aminy fa ivela mivavaka dia mbola mijery sy manimbolo ozy izy ny fitenenana manimbolo atsika izy mamofona atsika izy ny andry Kristy la tiany Paola zay ny dia mampatsiaro anany tantarany Jakoba sy Esau ary Isaka raiky andea ho jerentsika ny Genesis 7:20 Genesis 7:20 andimy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andimy fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jakoba nanantona ny Isaka rainy ary izy dia nitsapasika nanao hoe feo dia feon'i Jakoba fa ny tanana dia tanan'i Esau ary tsy nafantatra azy izy satria volona tahaka ny tanan'i Esau rahalany ny tanany dia nitsofony rano izy ary hoy izy ianao tokoa moa no Esau zanako dia hoy izy izao no izy ary kosa Isaka ary soa eto aminao ko ary zato azany zanako hinanako mba hitsofany fanahiko rano anao ary dia narosony teo anoloany ka dia inana izy ary nitondrany divay izy dia nisotro ary hoy Isaka rainy tamin'ny mba manatona kely ary ka manoroa anaka dia nanantony izy ka nanoroka azy ary Isaka nandreny fofony fitafiny dia nitsotro rano azy ka nanao hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony sana zay notahiny Jehova tanareo io tsy natao an'i Jakoba le tsodrano fa natao an'i Esau rehefa anantona an'i Isaka ho tsofon-drano Jakoba dia tsy mivoaka ny vavany Isaka ray ny tsodrano azy raha tsy efa avy namofona azy nanomboly teo amin'ny orony aloha izy tena Esau ve zany sa Jakoba rehefa nantony Isaka Jakoba dia ozy izy hoe ny feo an Jakoba fa ny fofony Esau ary rehefa reny Isaka fa fofony Esau le noentiny Jakoba vao nitsodrano azy izy enoy tsy ny feo an Jakoba fa ny fofony Esau teo amin'ny Jakoba natonga ny Isaka nitsodrano an Jakoba tsy nivavaka sandratsika indraindray ny valian'Andriamanitra fa ny andry Kristy eo amin'ny fiainatsika no misarika azy iaino atsika sy amaly atsika tsy maharetyaka ho an'Andriamanitra raha diky Jakoba tsy nandray tsodrano avy amin'ny feoany fa nandray tsodrano no fofony Esau teo aminy satria le akanjony Esau tsembotsemboky iny no nanaovany dia fantatry ny rainy ao anaty fahajambana ny fofonjanany zay tiany ho tsofina rano tsika raha anatona ny ray dia tsy manatona ny ray amin'ny alala atsika fa manatona ny ray amin'ny alalan'i Jesosy ny antony fisiany Kristy ao anatinao sy ny tafinao any Kristy dia ny atonganao amofona ny Kristy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba atonga an'Andriamanitra ho voasarika amin'ny alalan'ny fisinao manaiky ho vantsona aneo any Kristy anombolo any Kristy anome voninahitra any Kristy tsy maharetyeka ho an'Andriamanitra halleloia zao ny zavatra misy dia tena amintsika Andriamanitra mamaro amintsika no manana feo fa tsy manana ny andry Kristy manokabava vitatsika ny mivavaka aitsika inny ho anitra io inny ho anitra io zay maneho any Kristy asan'ny apôstôly 7 soa miadakadansika fa contrôler zavatra ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio kapitaine tamin'ny tokony miaramila atao hoe italiana ary mivavaka tsara sady matahotra n'Andriamanitra izy mba niankonany rehetra ka nanao fiantrana be amin'ny olona sady mivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva
ary izy nahita ny ariary tamin'ny fahitana rehefa tokony tamin'ny ora fasiny atoandro fa iny isan'izay n'andriamanitra niditra tao aminy ka nanao tamin'ny hoe rikolon'ireo ary nivanjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana to ary izy nanao tamin'ny hoe ny fivavaka sy fiantranao efa tafakatra fa mpatsahiriva eo mety sady andriamanitra dia manome antsika ireo karazana anitra Kristy mampitodika lanitra alala adresina monana mifarina fivavaka tenenina kakinao tsy maintsy mivavaka osavo ianao hoe tenenitra tsy hivavaka ianao amen dia faharoa amin'izay olona manana fo Jesosy omenana tia fiantrany mahakasika an'Andriamanitra ary mampitodika azy atsiaro anao sy izay rehetra manao asa sotra ron'Andriamanitra fa zay manana toe-po tia fiantrany sika hoe ahoana ny zava-tena pastora tsy afaka hifankahita ny adresinao sy ny fanatrehany raha tsy tanteraka ny fiombonanao aminy amam-bavaka sy ilay anitra Kristy ao anatinao adika fiantrana toe-panahy araka n'Andriamanitra ny andro Kristy dia tsy miseho raha tsy miainy sika mba hitombony ao anaty za ozy izy jaune amin'ny jaune toko fatelo toko fatelopolo za tsy maintsy etsy ary izy ozy manino misy idirany amin'ny fatrampitombonao ao aminy ny atsiarovany anao amin'ny fitombonao amin'ny anitra Kristy izay hitafianao iny io anitra hitafianao io satria fitafiany Esau nanaovan'i Jakoba dia fofony Esau nyreny Isahaka teo amin'ny Jakoba vao nitsodrano azy izy hitafio Jesosy Kristy ary aza fatra-pia an'ity nofo ity atanteraka ny filany ny olona mpianofo no manota andevozony nofo rehefa mpanompo nofo ianao dia tafiditra amin'ny fantiky ny langa sy ny fitaka ary tsy fahamarinana izay manambara tsy eo mason'ny olona fa eo mason'Andriamanitra tsy eo imason'ny olona fa eo imason'Andriamanitra fa ratsy ny pozisionnao eo anatren'Andriamanitra azafatra mpiano nofonao dia andevozy ny filanao ao anaty satria izay fatra-pianofo no azeran'ny nofo midina ny alalàna fa any Jesosy Kristy ianao manana ny anitra Kristy ao anatinao dia ianao miaina sy mampiaina ny vokatry ny fanahy izay anitra ao amin'ilay toe-panahy ahalalany ianao sy jerevany akaiky ny adresinao izy fotoana ianao tsy mila mitaraina be zany fa ianao nefa fantany ataoko fananisan'ny volondohanao aza fantany tena pino sy manantona an'Andriamanitra mamoaka ny etaeta nofony sy izay fanampiana ilaina fa rehefa tena mirehitra ao anatinao sy tsara toerana ny fimbonanao amin'Andriamanitra dia tsy misy ankoatra ny fakasitrahana sy etaeta ara-piombonana mameno fonao eo anatrehany Andriamanitra dia tiako ho fantatsika fa Andriamanitra mpitaridalana aloha vao mpanome manina hoe ozy izy tamin'ny Davida ozy Davida Jehova mpiandry ahy tsy manan-java mahory tasolora isika mitsy amin'izay sao dia diso ny zavatra torina teny zaraina tsy maintsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra izay ny teny hoe mamiangavy ianao aharitra kely Jehova mpiandry ahy
dia eo amin'ny ay maintso izy mitaridalana aloha izy vao mitondra ho any amin'ny toerana mabety ahy mitondra eo amoron'ny rano ny fialaon-tsasatra izy zany hoe raha adika directeur aloha izy vao donateur dirigeny ianao na tarihany ianao ho any amin'ny sitrapoly vao manohana anao izy aza mametraka ny fanohanana anao melohan'ny fanekenao andeha amin'ny fitarihany alleloia raha tsy tanteraka ny fanekenao ho tarihina dia sarotsarotra ny sitranao ho fanampiany ary ny sarotra indrindra eo amin'ny olombelona dia ny mampifandraika ny fony eo amin'ny fitarihan'Andriamanitra azy ahoana ny fiseho an'ilay izy tsotra ny fiseho an'ilay izy ianao mila tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miteny aminy tia tompo tario amin'ny lalanao isan'andro sokafo ny ato anatiko ho mpanompo sensible mailo ny amin'ny fitarihanao sy ny feonao izay tonga eo amin'ny fiainako isan'andro satria raha mpiandry antsika izy ny ondroko miaino ny feoko raha tianao no eo ambany fitarihany mila ho karazan'olona anankiray ianao lina sy mangetaheta ndreny feo anisan'andro mitenena amiko fa rehefa mitondra anao izy ka manaiky ho tarihany ianao dia zao ny zavatra mitranga mamelombelona amin'ny fanahinao izy ary mitarika ianao any amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy ary rehefa hitanao ny lalan'ny fahamarinana dia hozy izy ny ten'Andriamanitra ho fantatrao ny marina dia ny marina no anafaka anao tsy ho andefy miafinao ambadiky ny fahamarinana iainanao ny délivrance tadiavinao zany ve tsy tokony mba hamena tehaka kosa Jesosy amin'izany hozy izy amin'ny andiny fahaefatra eno izy izy fa na dia mandeha mamaky ny losaliko ny fahafatesana za tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko nitsoraka azonao nitenao reo no mahafatahotra eo andiny fahadimy mamelatra latabatra eo ny loko eo maso ny fahavaloko ianao manositra diloilo ny lohako ianao ny kapokako feno dia feno wow fa inona ny fandraisan'ny kapoka sy ny loha mametraka latabatra eo ny loko eo maso ny fahavaloko ianao manositra diloilo ny lohako no tsisy idirany le resaka eto latabatra ny velarina ka loha ny resahana amin'izay lasa fenao hatramin'ny kapoka fa tsy niteny izy hoe servira ianao nameno ny kapokako lohako ny nosorana ny kapokako ny feno aty maso misy zavatra tian'Andriamanitra tenena mamelatra latabatra ohatra mahita fandraisan'izany dia mamelatra latabatra dia rehefa miresaka momba ny kapoka tsika dia miresaka momba ny divay ao anaty baiboly satria ny kapoka rehefa miresaka hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatrany amin'ny testamenta vaovao raha vao miresaka kapoka amin'ny baiboly dia ny ten'Andriamanitra dia divay foana ny ao anatiny na ranom-boaloboka na rano fa rehefa miresaka izy mikasika momba ny dilo ilo tsy miresaka kapoka izy fa na tandrokosy no asianan'le menaka rehefa nositra dilo ilo ny mpaminany tany amin'ny testamenta taloha na tao anaty tavoara ny menaka hitantsika izany tamin'ny Maria Magdalena anositra an' Jesosy tavoara ny nampiasainy fa inona ny fandraisan'ny kapoka sy ny loha miresaka ositra izy eo amin'ny loha fa rehefa kapoka ny resahana dia tsy diloilo ny resahana fa ranom-boaloboka rehefa miresaka menaka na izay ao anaty tandrokosy na zay ao anaty tavoara fa tsy kopy na kapoka ny divay na ranom-boaloboka ny matetika ao anaty kapoka ary eto baiboly milaza fa manositra diloilo ny lohako ianao dia mahagaga ny lohako noho ny sorana ny kapokako ny feno dia ampatsiahantsika fa mamelatra latabatra eo anoloko izy eo anolony fahavaloko zany hoe rehefa mifandraisana izy mamelatra latabatra dia miantso mihitsy izy ny devoly tsoroasiny fa avelany eo satria izy hifantoka aminao fa tsy hifantoka amin'izay fahavalo manafika anao nasoloha eno io tsara zao zany
rehefa tonga eo le fahavalo iady aminao dia ozy izy hoe mandana mihinan-kanina, mihinany ianao, avy hihinana. Eo amin'ny latabatra no sorany lohako, eo amin'ny latabatra no mitobaka ny kapoakako. Ny kapoaka dia maneho fanekena vaovao. Nandray kapoaka Jesosy dia ozy izy hoe tia fanekena vaovao izay ataoko aminareo. Dia ny amin'ny rako izay nalatsako anareo famelana ny ilokareo. Zany hoe ny kapoaka dia maneho fanekena vaovao sy masina. Midika fa ny fanatrehany dia mampiorina sy mampifantoka antsika ao anaty communion sy fiombonana aminy. Satria eto tsisy resaka makany amin'ilay fahavalo eo anoloan'ny latabatra mihitsy ny resaka. Fa eto ny resaka ny fahavalo mipitrapitra mahita ny fikarakarany ianao. Isaky mifandraisana dia tiako tsarovanao ny alehiben'i Jesosy sy ny fitiavany ianao. Fa matona tsony ianao iray latabatra aminy, isan'ny olona tena ifantohany ary isan'ny olona tena karakarainy. Diky fa rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny communion dia zao tadidio, tsy izay etsika ataon'ny fahavalo nampahory ianao ny ala avy any amin'izay toerana nisy ianao, nivesatra hoentinao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa adino ihany ireo ataky fitsosona rehetra tiany fahavalo atao, fa anatika ny rainao ianao eo amin'ny latabatra. Dia zao ny zavatra mitanga eto androany maraina, mifandray sy tanteraka ny endriky ny fiombonana sy ny fitobahany fanosorana. Asitehaka moana. Tsy maintsy mifamatotra amin'ny fanekena vaovao ny osotran'Andriamanitra. Tsy natao azo aina ny olona tsy misy communion sy tsy mitoetra ao anaty fanekena tsara. Miara-miasa ny fanekena vaovao sy ny osotry ny fanamasina. Tsy tanteraka ny fisakafoananao eo anoloan'ny fahavalo raha marefo ny communion misy eo aminao sy Andriamanitra. Ndiky mila manatsara sy manaky iombona amin'Andriamanitra tsara fotsiny sika. Dia tsy natao hijery sy fantoka amin'izay fihetsiky ny fahavalo pampahory antsika. Satria rehefa mahatsiaro sika ny famonjeny sy ny fitiavany dia manomboko foana tsy ao anatsika tsony ny ororo sy ny tahotra fa tafatoetra ny fiadanany. Zay mahatonga Jesosy ny teny, zany hoe tsy nanome anareo zavatra hafa fa ny fiadanako nomeko anareo ary ny fiadanako navelako anareo. Firy aloha ny olona efa natsapa hoe tena nameny Jesosy azy ny fiadanany. Mba sy tia-tanana mafy ary man'ny tompo. Amen. Inona ny tian'Andriamanitra ho resahana ao anatin'izany? Tian'Andriamanitra ho resahana ao anatin'izany dia tsotra. Iresaka amin'ireo endrika anankiroa tena hoe ny ataoko sy hijoroko amin'izay eo amin'ny fanatrehany ao anaty fiombonana. Inona no andrasan'Andriamanitra amiko? Ho azonao amin'izay izy fa tsy hoe ianao niezaka te ho tsara, fa ny fanamasina ny manampy ianao hamoaka ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatinao. Zao le lalana sy le zavatra tian'Andriamanitra atongavana. Ny fahatotsika lehibe indrindra, ny fahatotsika lehibe indrindra ary tandremo. Fa io ny tena problème. Ny fanafahana antsika amin'ny fahotana dia tsy amin'ny alalan'ny fampiasantsika don na fanomezam-pahasoavana. Manaraka tsara, tena miangavy ianao raha voatary raiky kely fotsiny dia very zavatra be dia be. Fa tia tena tombontsoa lehibe omeny fanamasina nampy ianao ny fiainanao andavanandro. Atonga anao karazan'olona tena mandresy fahotana mandra-pialanao eto an-tany. Ny problema antsika eto an-tany manko dia zao, ny devoly te hampiditra ny ota foana hisisika ao anatinao satria ino no avarotrany ahatonga anao hisede na anaiky andray ny natoram-pahafatesana izay fanlavinao tamin'ny fandraisanao an' Jesosy. Ao ozaraiko le izy. Ny fahatsotsika lehibe dia zao tandremo fa ny fandresentsika amin'ny ota dia tsy vokatra avy amin'ny dona fanomezam-pahasoavana fa avy amin'ny finoantsika an' Jesosy sy ny fanontro
fitonany atsika. Finoantsika an' Jesosy tsy teny tsy fantatra amin'ny mamonjy atsika ho afaka mifahalementsika fa fanahy masina. Ao tsy teny tsy fantatra ny mamonjy atsika ho afaka mifahalementsika fa ny Saint-Esprit na ny fanahy masina. Rehefa ao anatsika ny toe-po mankala ota, zay ny antony mahatonga atsika tsy maintsy mianatra mahalala ao amin'ny teny ny vokatry ny ota. Fa ny tambony ota dia fahafatesana. Rehefa hitanao zany hoe manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tokony hahalala sy resy lahatra ao anatsika fa ny ota tsy hitondra fiainana eo amin'ny fiainantsika fa hitondra fandravana eo amin'ny fiainantsika. Noho izany mila tonga karazan'olona mankahala ota ianao, mankahala fahotana. Manina hoe zao zany ny zavatra mitranga raha tiatsika hanafaka atsika amin'ny fanahy masina, raha tiatsika hiasa ao anatintsika ny hery ny famonjena izay nataon'i Jesosy 4 taona lasa teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ao anatintsika ny toe-po mankahala ota dia manomboka mitaraina ny ao anatintsika mangetaeta fanafahana. Rehefa manomboka mitaraina ny ao anatinao mangetaeta fanafahana dia miasa amin'ny fanahy masina mifona sy mitaraina amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Raiso ny bokin'ny Romanina 9. Eto zany tiako anaraka akaiky ianao fa zavatra sarobidy le izy. Tena mbola hiteny zavatra be dia be secret androany anampiananao ho kristianina matanjaka tsara manana fiainana lavitry ny ota fa tia fahamasinana. Ary toy izany koa ny fanahy masina no mamonjy fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Betsaka amintsika sy ny fiangonana rehefa hoe vavaka dia aingana be miteny amin'ny teny tsy fantatra eo ampifonana amin'Andriamanitra. Nefa ndraindray tsika tsy resy lahatra kory ao anatin'ny fotsika akahala ota fa mbola misy ota miafina akafizitsika ao anaty. Atsakany an-tanan'izay miana. Ny teny tsy fantatra dia tsy fomba mazika andresenao ao anaty fahalemena. Fa misy principe divine mipetraka tsara afa mifanahy masina miasa sy miditra tsehatra mireagira ny Saint-Esprit na mihetsika ny fanahy masina manampy ianao ao anaty iainanao an'ilay fandresena anafahany ianao ao anaty karazam-pahalemena izay mamatotra sy mangeja anao. Ahoana ny fomba isehon'ilay izy? Ho atoroko anao ilay izy zao marain'izao ary inoko fa rehefa tapitra ty toroteny ity fantatra ao amin'izay ny tokony ho atao sy ny etaeta ao anatinao ao anaty vavaka eo am-panomponao an'Andriamanitra. Ny alohan'ny fitaraina ny fanahy masina eo amin'ny toerantsika dia mila fantatsika tsara fa isika dia efa nandresy tao amin'i Jesosy aloha. Jesosy Kristy ny fandresentsika. Izy nohatra efa nandresy ny zavatra rehetra teo amin'ny toerantsika. Hebreo 4:9-10. Hebreo 4:9-10. Zao ny voasoratra ao. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika. Fa izay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra, Jesosy io tahaka atsika kanefa tsy manana ota. Ary izy ny ten'Andriamanitra ary izay nalay-panahy dia mahavonjy izay rehetra nalay-panahy koa. Noho izany mila fantatsika aloha zany fa ny antony famonjen'i Jesosy dia tonga izy naraka ny endriky ny nofo na lala ny fahalemenao mba ahafahany manampy anao ho afaka ao anatin'ilay fahalemena mambabo anao. Mila resy laharitsika fa leo an'ilay ota amin'izay. Rehefa fantatsika fa io no antony fahaverezana na hatafasaraka antsika tamin'Andriamanitra dia militsika mangataka amin'Andriamanitra mba hiaina fiainana tena izy araka ny sitrapony. Mila tonga fandresen-dahatra ao anatinao zany, mila leo sy tia ota ianao amin'izay raha vao zay ny toetra hitan'ny fanahy masina ao anatinao amin'izay, satria resy lahatra ianao tamin'ny tenin'Andriamanitra. Zay masarobidy ny fampianarana. Misy fampianarana manafosafo ny toetranao ao amin'ny Kristy fotsiny le izy, mody ao amin'ny Kristy fa ianao tsy afaka amin'ny fahazaran-dratsinao zany, tsy tena mbola neonao tamin'ilay fampianarana marina ianao. Fa ny fampianarana marina dia manindrona. Zay le tenin'Andriamanitra. Ohatry ny sabatra roa lela manindrona ny teny.
rehefa tonga ny teny dia tifiry le teny, zay zavatra tsy mampahazo aina n'Andriamanitra sy ny fanahiny ao anatinao, amin'ny toetra io, amin'ny fanao io, amin'ny fahazarana io. Io atao hoe fahazaran-dratsy. Dia inona ny zavatra misy? Rehefa ampahafantariny fanamasinao anatina fampianarana marina sy révélation hoe reto zavatra reto tsy akasitran'Andriamanitra. Zany zao le lerana bavy tonga dia miasa le teny satria misokatra ao amin'ny teny izy. Izy ireo teo koa moa evangelista. Dia tonga dia miteny ny fanamasina. Izy ilay fanamasina miteny, renao mihitsy hoe Jesosy le izy manitsy ianao. Anka tsy hoe atao fa lehilahy lehibe nefa tsy mahay mividy hena, tsy mifantoka tsara eny am-pividianana. Raha zay le feo tonga manome lanja ny valeur any hena no fiainam-panahy zay. Fa ozy izy ny fanamasina mananaka fahalemem-panahy, ianao mihitsy ny tokony amboarina. Dia mahafantatra ianao raha hita maso victime, satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra tadiavinao ny zavatra tonga. Ianao mamoaka vola, ianao zahirana, nefa ny réponse avy any mbola mifanohitra amin'ny zavatra natenainao. Fa sisy Andriamanitra test io, satria amin'Andriamanitra ny toe-ponao sarobidy aminy no le zavatra rehetra misy. Dia zao no izy, rehefa tonga le fampianarana dia manitsy ohatry zany ny fanamasina le tokantrano tsirairay avy zay miaina zao fampianarana zao. Dia hoana fisehoan'le izy, mila resy latritsika ohatra le ranabavy teo, leo tsy tia ota. Amin'izay miara milaza ny fanahintsika amin'izay ny fanamasina. Mila mitovy ny révélation, fandresen-dahatra ao anatinao amin'le parole ny raisinao na le teny raisinao, sy ny fandresen-dahatra ny fanamasina nanambara taminao, nanananao discernement, naalala hoe ty zavatra ty tsy akasitrahan'Andriamanitra, mba ampitovy ny feo anareo, ny feo amin'ny fandresen-dahatra ao avy amin'ny fanahinao sy ny feo amin'ny fanamasina zay tonga nanitsy ianao. Rehefa mitovy ny feo ao anatinao amin'ny fandresen-dahatra amin'ny feo amin'ny fanahy zay nandresy lahatra anao, dia zao ny zavatra mitranga. Romanina 9:9. Misy miainy veo teneno hoe misy pasteur, ho anareo sy ho ahy ty teny ity, amen. Romana 9:7-10. Ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitsika. Ao ary raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'izy amin'ny Kristy koa. Raha miaritra amintsika dia hiara manamboninahitra aminy koa. Zao zany fisehoan'le izy. Ny 9:7 amin'ny Romanina 7:1 koa tonga dia vakitsika avy hatrany. Zao ny teny ao, milaza ny marina ao amin'ny Kristy ao izy Paoly fa tsy mandainga, sady miara milaza amiko ao amin'ny fanamasina koa ny fietreretako. Alleluia. Mora ho amin'ny fanamasina no mitondra ny fanampiny rehefa miombona siray aminy ny ao anatitsika. Azonareo amin'izay izy. Ty zany le atao hoe fiombonana, fiainona, ny feon'Andriamanitra tonga ao anatinao, mandresy lahatra ny fonao akato an'Andriamanitra. Tsy misy fepetra. Zay le fiombonana. Miasa fanamasina manovanao, satria mifandona le ianao aranofo taloha. Sy le ianao vaovao hoentin'ny fanahy tamin'ny fahateraha vaovao. Satria ny fafany fanamasina voalohany, ny maso maha-olombelona anao mitoetra eo amin'ny nofo, fanafanao le fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao reo. Ny communion, ianao manaiky ampandroso an'Andriamanitra, ianao manaiky hiaino ny fanamasina, ianao manaiky andray révélation marina avy amin'ny teny mpahamarinana. Afa amin'ny fanahy manafaka anao sy manovanao anaka ny tena endriky ny olona atao hoe olo-baovao. Rehefa izay ny zavatra mitranga, satria manomboka mitovy ny feo amin'ny fanahy an'Andriamanitra sy ny fanahinao ao anaty, dia mitsotra aminao
raha vao mitovy fandresen-dahatra ny etaetapo ao anatinao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia livrenao. Tsy hoe rehefa miteny tsy fantatra fotsiny ianao dia afaka miandresy ny fahazaran-dratsy ny dikan'izany. Tsy hoe rehefa miteny tsy fantatra fotsiny ianao tonga dia afaka amin'ny fahotana, fa rehefa renao fa ory am-panahy ianao, leo ny fahazaran-dratsy sy ota eo am-pivavahana amin'izay amin'Andriamanitra. Raha amin'izay ianao no miditra ny teny tsy fantatra dia miara-milaza amin'izay amin'ny fananao ao anaty mitaraina amin'ny fanamasina dia tsy maintsy afaka ianao be dia be ny tsy manana izany fatakarana izany ao anatin'ny teny tsy fantatra izay ataony. Tsy mbola nandalo fandinian-tena akory fa tonga dia hoe io afaka eo amin'ny anara-Jesosy lorakrabasatra vao afaka avy eo amin'izay izy mangalatra ihany après. Zavatra tsy formule magique miteny tsy fantatra, tsy hoe zavatra mazika hoe raha vao miteny tsy fantatra tonga dia fanjil. Tsy ao ambadiky ny dole izy fa ao anatin'ny communion le asa be mihitsiny. Raha vao une fois m'intervenir na miditra ny fanamasina, manosika anao amin'izay, manosika anao fanamasina dia manomboka mampiditra ny toetrany ao anatinao. Ary ao anatiny iny tsisy idirany safidinao noho izany tsy tokony ireharenao hoe masinahako na tsy manao an'izao ntsony aho satria na ianao raha nahalala fa tsy vitanao le izy fa izy niditra tsetra tao anatinao rehefa tonga ny etaeta-po lalina tao am-ponao fa tsy tiako tsony ny aina amin'ity zavatra ity Andriamanitra fa za te hiaina ny fisinao ato anatiko. Secret any ty zavatra zaraiko androany marainy ty. Diky tsy délivrance amin'ny fomba majika ny teny tsy fantatra fa fitaraina ny fanamasina mitondra ny fahalementsika efa tsy tiatsika intsony fa ny entsotsika azy mba hatonga ny fanampiany ho tonga réel eo amin'ny fiainantsika. Noho izany tsy vavaka tsara lahatra na fiderana vokatry ny famakiana baiboly na ianao tianana amin'ny fanamasina mihoatra noho ny hafa no tonga fiovam-piainana ao anatinao. Ilaina mivavaka, ilaina amin'ny fiderana, ilaina amin'ny fiankofana, ilaina mamaky baiboly, ilaina andraisanao teny mpantsipa-marinana ahafahanao mahatakatra ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ro karazam-baratsina rehetra hoentiny devoly amin'ny tena ny fisianao, tsy ao anao amin'i Jesosy, tsy fakaitanao amin'ny mpapakatra. Afaka ny anana ny fisehoana ara-panahy hoe mety be ny olona anankiray kanefa mbola andevo ny ota ao anatiny izy. Afaka tena hoe rehefa jerena amin'ny fisehoana ety ivelany ohatry ny ara-panahy mety be zany le olona fa ny ao anatiny mbola andevo ny fahotana izy. Mengavy ianao a, mengavy ianao a. Aza atao modomody ny fanompona. Ny fandresena tianao tsy hita sy mbola tsy hainanao, tianao hoe tena hoe iainanao ara-panahy le fandresena nefa dia tadidio Kristy nefa niainan'izany voalohany teo amin'ny toeranao. Miavahana amin'i Jesosy. Jesosy efa nanome ho antsika ny fandreseny fa tsy ahafahantsika misitraka ny fandresen'i Jesosy satria tsy tena tanteraka sy feno ny fipetra-pihavanana misy eo amintsika sy izy. Korintiana voalohany toko 10:10. Ny 7:50. Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Hozy izy Jesosy izay hoe ny fanahy ny fahamarinana ane ozy Jona toko 5:20, ny 4:20 zao nolazainy. Izy hozy izy akalaza fandray avy amin'ny ahy izy ka nambary zany aminareo. Ka ny fanahy masina sy ny fanomezam-pahasoavana dia tsy nomen'Andriamanitra antsika mba hananantsika fahatsapana hoe feno hery noho ny hafa, fa nomen'Andriamanitra antsika mba hitondra antsika ao amin'i Jesosy Kristy sy haneho azy noho ny famonjeny sy ny fahasoavany izay tamin'ny aretany teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Satria avy ao amin'ny fahafenoan'i Jesosy no ndraisantsika fahasoavana, manampy fahasoavana. Jaona toko 1, ny 5:20. Ka ny fandreseny hirinao sy tadiavinao dia eo amin'ny hazo fijaliana. Teo Jesosy nandresy ny fahotana. Teo izy
no maty teo amin'ny toeranao. Ary iny endrika no entin'i Jesosy tamin'ny fandresena iny ho fandresenao dia hoentin'ny fanahy masina eo aminao ilay izy ho tonga fandresena ho hita maso. Rehefa tonga etaeta lalina ao am-ponao mamesatra ny ao anatinao ny anao ny sitrapony ho amin'ny fibebahana sy famelan-keloka marina. Mahita ny zanak'Andriamanitra rehetra tovy amen ho zanaky ny fandresena amin'izay. Ary za mahita fa ianao tsy le karazan'olona raraka eny an-dalany ireny ntsony, satria tsy ho azony devoly fitahana ntsony ianao. Amen. Ny anovo anao tsy raha teo afaka amin'ny anina ohatran'izao ianao dia manaova an'ity. Tsy zavatra eny ivelany anahirana anao ilay izy, fa ady ao anaty ampandresa ianao ilay izy. Kristy ao anatintsika fanantenana ny voninahitra. Faharoa, deuxième point, ngeza be ary tsy azontsika ambaniana. Mila maty amin'ny tenitsika. Maty amin'ity nofo ity. Inona reo amin'ny nofo reo? Manaraka tsara fotsiny fa amarana amin'izay aho rehefa vita ty anankiray faran'ity. Galatana toko 5:10. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, falotona, fijejojejoana, vanim-potsampy, fanaovana ratsy, fandrafiana, fifandirana, adila, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokonana, fialonana, famamona, filalaovan-dratsy. Ary toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fa iny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Nofo manohatra ny fanahy. Diny 5:20 hatramin'ny 7:20 ho Galatana toko 5. Ho izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo, fa nofo manohatra ny fanahy, ary ny fanahy manohatra ny nofo, ary ny fanohatra izy roroa mba tsy azonareo manao zay zavatra tianareo. Misy zavatra tianareo fa tsy azonareo atao satria toerin'ny fanahy izy eo amin'ny nofo. Zay fanaovana nofo mampalelon'Andriamanitra sy sitrapom-bola ininao iainana io. Ianao tsy mety manaiky ho faty ao anatin'io nofo io, fa lavinao ny ala ao anatin'io nofo io. Io ny sakana tsy ahafahan'Andriamanitra tena miseho amin'ny alalanao. Maneho ireo fahatsarany sy ireo vokatry ny fanahy toy ny fiadanana voatahiry. Ao anatinao no misy zava-tsoa be dia be, misy fruit de l'esprit matory ao, zay afaky ny hitondranao any amin'ny dingana goavana be, ahafahan'Andriamanitra maneho ny tenany. Ianao raha vao tsy pirere fotsiny dia vitan'Andriamanitra manao zavatra goavana eo amin'ny fiainao satria hitany hoe tsy hangalatra ny voninahiny ao anatinao. Ohatra fotsiny. Fa raha vao misy ara-nofo tafapetraka ao dia sakana tsy ahafahan'Andriamanitra manomboka zavatra tsara akory. Ao ve? Jona toko 2:20, ny 9:4. Inona mivaky ny teny ao? Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany voambarika maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Inona ny tiany Jesosy tenenina amin'izany? Raha toka tsy hafafinao eny amin'ny tany ny vo dia tsy ho faty izy ary tsy tsimoka sy hamokatra mihitsy. Tsy hamokatra mihitsy. Naka-javatra kely mihitsy any hoentiko ato. Naovako fanoarana. Aiza moa izy teo? Ty. Iza mahafantatra n'ity zavatra ty? Vokininina. Vokininina ty raha isaina zany isaky ny sampany kely mitondra voany 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ty zany zao ity ny akeliny misy kininina firy ao anatin'io. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 3 zany. Dia zay zany ity fotsiny zany raha tsy peo amin'ny tany dia efa fiainao santara. Ity. Fa androany izy azoko raisiny eto tanako. Fa raha tsipoka maty izy tsy zakako bataina. Satria ho hitanareo fa ny ray kely amin'ity ohatra izao ity iny. Jereo tsara iny. Ny sasany aminareo tsy mahita hoe iny zany ny teny amin'ny pasteur hoe iny zany. Mbola tsy voatsinapy ny resahako eto fa vokininina. Ao nefa jereo ry hazo be ry miafina ao anatin'ity. Rehetra zany mitory hoe misy zavatra ngeza be ato anatin'ity dia tsisy mino. Zavatra tsy azonao izy. Misy zavatra zao izy azoko atsipy.
satria maivana fa raha vao mamoaka ny hatsarany ao anatiny izy tsy azo atao tsinotsinona. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Misy olona avy maheno ny voa anankiray rehefa tsy maty dia tsy tsimoka fa mijanona ho vo mitahiry ny areny ao anatiny mandrakizay. Ty vo ty raha tsy desidea ny anipy an'io ery amin'ny tany ery dia mijanona ohatr'izao foana ny tany ty vo ty fa tsy afaka hamoaka ny hatsarana miafina ao anatiny mandrakizay izy. Noho izany tsy maintsy misy dingana sy fanapa-kevitra raisika mahatonga anao voatahiry eo amin'ilay endrika tsy miova mandrakizay, tsy misy fitarana, tsy misy fahavokarana, tsy misy fahatsarana mba azon'ny hafitarafana ny fisin'i Kristy amin'ny alalanao. Ao anaty vo iray anefa dia misy azo kininina lehibe matory rehefa tsy atsipy ho faty eo amin'ny tany ny vo anankiray dia tsy mivoaka le vata-kininina. Ato ny fantsakan'Andriamanitra dia nilaza Jesosy fa isika dia mila manaiky ho faty eo amin'ny nofo mba ho fantsim-pahanehoana ny fahatsarany rehetra eto an-tany. Tsika tsy natao hitomany mba azo ny fahatsarany tany fa tsika mandroso manaiky ho faty mba hamoaka n'le vokatry ny fahatsarana efa misy ao anaty. Tsy marety ka ao an'Andriamanitra. Io anefa nataony ao anatinao e. Io efa ao anatinao tamin'ny fandraisanao an'i Kristy fa mavesatra ianao eo amin'ny nofo dia lasa karazan'olona miaina ao anaty fanamelohan-tena foana isan'andro satria tsy ezaka ao le izy, atao faniriana le izy, ampiasao ny etaetanao ho etaeta feno fandresen-dahatra anao ny sitrapony. Fa rehefa etaetanao ny anao ny sitrapony hidina ny fanan'Andriamanitra ampiasanao ao anaty. Aleluia. Ampitovy ny feoany amin'ny feoany etaetanao fotsiny ianao mba ahafahany mandray an'le problème mamoaka an'le fahatsarana dia manomboka ho hita amin'izay fa eo faty ho zezika le faharatsiana ary manomboka hipotra le fahatsarana ary le fahatsarana aleluia azo ny afistana amin'ny fisinao rehefa manaiky iombona amin'ny fahatsarana mandrakizay ianao. Asio tia tanina mavan'Andriamanitra. Aleluia. Jesova tu feizoro afatahotra ny fo. Zay mahay an'izay mba miraky. Raha ianao no mampijoro sy ankina na tokony tato fiorenanay Jesosy zanakiny vato fialofanay amiratsy te andavo. Aleluia. Vato azo itoky na sady tsinga mivena afaka ny fahory na ray anao ekena Jesu irery Jesu to nolay vato fimifrisa Jesu to irery nolay feiso indrindra. Enoy voatahiry eo amin'ilay endriny tsy miova mandrakizay, tsisy fitarana, tsisy fahavokarana, tsisy fahatsarana hita ilay vo fa miafina ao anatiny mandrakizay ilay hazo be matory ao raha tsy atsipy ho faty eo amin'ny tany izy.
tompo faty antoka le vo tsy mety fa tsy le vokatra ao anaty tsy mety mivoaka. Be dehibe zany no fasana nandevena na feno zavatra tsara ao anatin'le olona maty fa tsy mivoaka mihitsy satria tsy nanaiky ho faty teo amin'ny nofo izy. Isaky ny misy fa ny tsy mpahamarinana ny vana azy dia mi se sentir victime sy visé foana izy nefa fitiavana nampy azy amoaka mivoa tsara ao anatiny. Zay no tonga Jesosy niteny tamiko, Rodolphe, raha ianao mbola miaina ohatrin'ny olona mora tona sy mahatsiary tena maratra dia mbola tsy nanomboka akory amin'ny ny fisiany tapahaveloma ny fahavelomako miasa ao anatinao. Atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia milaza Jesosy fa isika dia mila manaiky ho faty eo amin'ny nofo mba ho fantsom-panehoana ny fahatsarana eto an-tany. Maro amintsika ny maniry vanim-potoana vaovao, dingana vaovao, efa mba te kosa hiaina n'izany karazany fiadanan'i Daniela alohan'ny nanipazana azy tany navaky ny lioan'izany. Fa zao ny problemanao, ny ampahafatesan'ny Daniela eo amin'ny nofo no mahatonga azy mitsiky mampahery ny mpanjaka, satria arakaraky ny hahafatesanao eo amin'ny nofo no ahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra misongadina raha-piarovana eo amin'ny fiainanao. Tsy manaiky ho faty eo amin'ny nofo ny problemantsika. Tiantsika Andriamanitra hanao ny asany sy hampiasantsika amin'izao fotsiny ao anaty fahavelomana ra-nofo. Ary tadidio, tsy misy vokatra sy fahatsarana vaovao tsy ny aloava amin'ny fiainam-baovao zany. Mila maty le taloha aloha vao mipotra le vaovao miafina ao anatinao. Ianao mivavaka amin'Andriamanitra, te hiaraka aminy, te hisitraka amin'ny fahatsarana, kanefa mitoetra ao anaty fahazaran-drasy. Tsy afaky ny tombo ara-panasika, kanefa tsy mamotsitra sy miala eo amin'ny toe-tsaina tsy mendrika sy fanao ary fahazaran-dratsy. Tianao Andriamanitra andahatra mombanao amin'ny fahatsarana. Tianao Andriamanitra anandratra anao amin'ny voninahitra ao anaty havinavina indrisy. Kanefa izy efa nilaza fa manohatra mpiavonavina fa manome fahasoavana fa manetry tena. Pastera, zahay fa tsy miavona tsony mihitsiny. Natao hoe olona miavona dia toe-po mandaa fahamarinana. Efa nitoriako taminareo efa ela ary mbola averiko indray ty teny ty. Ninona tenim-pahamarinana tonga eo amin'ny fiainanao ka lavinao dia tsy manam-pahefana hiasa eo amin'ny fiainanao. Betsaka ny zavatra tian'Andriamanitra atao. Andriamanitra koa maika be, so dia eritreretina fa tsy maika ary izy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana izy. Fa mahatonga amin'ny fahataraikiana tsy Andriamanitra tsy mamaly vavaka fa ny fonao tsy mety miova. Andriamanitra mahita fa raha omeny antsy ianao dia androvitanao ny hoditrao sy ny tananao satria mbola zazara-panahy loatra ianao. Izy dia ampitombo anao amin'ny vetikanina mba hahafahanao misaina sy mijery, amantatra ny zavatra tiany, anafanganana ny zavatra tiany atao amin'ny alalan'ny fisianao. Izay tian'Andriamanitra atao sy ahavokatra eo amin'ny fiainantsika ene. Dia tadidio, tiany ho ateraka amin'ny alalan'ny fisianao eto an-tany, hita maso. Ro toe-panam-pahamendrena tao amin'ny Kristy mba hanehoanao ny finoanao azy fa mpianany ianao e. Fa zao ny zavatra mitranga, mitaky sy miandry ilay zavatra tokony ho faty ao anatinao androany fotsiny izy mba hahafahan'ireo rehetrarehetrareo afaky ny ho tonga fiainanao andavanandro. Tsy mahafinaritra ve mahita amin'ny fiainan'ireo olona izay niara-niombona tamin'Andriamanitra toy ny angano ao anaty Baiboly nefa tena misitraka ny fanatrehan'Andriamanitra tsy tamaso toy ny eo. Na laforona fanenempito aza tsy mandoro ho an'ny olona mijoro tsy manan-kekohaka amin'Andriamanitra hafa. Misy fotoana tsy hoe ny devolo no manao izay tiany atao, anakana sy anohatra, fa ianao mbola mifikitra mitoetra safidy amin'ny zavatra tsy tian'Andriamanitra, ajanon'io. Ny vo manohitra, le grand manohitra, tsy manaiky ho alevony ireny dia mijanona ho vo foana. Fa ny vo manaiky ho faty no hamokatra sy tonga havokatra ho amin'ny tanjom-pijinjana azy ndray androany. Ary zay le vo mila mamokatra aloha ianao vao jinjaina, fa ny vo tsy mamokatra tsy hita mipapakatra.
fa ataovy mamokatra ianao mba rehefa ho avy izy ijinjy dia mba ho anisan'ny akariny ianao satria ao anatin'ny programa pijinjany tsy marety angamba an'io Andriamanitra miandry ny fahafatesanao eo amin'ny nofo. Ianao le taloha mihitsy ny tiany ho faty eo anatinao. Misy karazana relation tsy tokony hitohizana intsony ajanony io vatin'olona io. Ny addiction, fahazarana, fomba fisainana, zavatra tsakianao elana. Andriamanitra terenao isan'andro. Sitrano ao tompo malalo raiso ny tenako. Oh yeah. Tsy zany no andrasan'i Jesosy aminao. Titamia raiso malalo raiso ny tenako. Naman'izay tsy tokony ho namanao tsony, tsy hoe miady aminy ianao fa mila miala aminy satria manimba ny fijoroanao aloha hatreo amin'le madingana misy ianao tianao iombonana amin'Andriamanitra. Ary io mety tsy olona tsotra fa mety milaza sy mitony tena ho kristianina mihitsy. Ary efa miresaka aminy ianao dia efa tranainy be izany filazano tsara izany fa efa nentin'i Jesosy ny zavatra rehetraky ndao aloha hiarirevy. Filazantsara tsy izy. Andaontsika anana an'izao fiombonana izao ao anatintsika. Zay tsy tiany Jesosy dia tsy tiantsika koa. Zay tiany Jesosy dia tiantsika koa. Zay fanaony Jesosy dia ataontsika koa. Ary zay misy an Jesosy dia isy antsika koa. Izay misy anao tiako mba hisy aiko hiara-paly aminao sy ny voninahitra izay misy anao tiako mba hisy aiko zao nefa alohan'ny amaranako fantatro fa ny hoe ho faty dia mampatahotra foana, mampatahotra foana. Ohatra ianao le karazan'olona zatra ny aina tao amin'ny lalana tsaraky ny sitrapon'Andriamanitra anankiray, nazahoanao tombony teo amin'ny nofo ary tonga fahazarana amaritanao ny atao hoe fahombiazana eo amin'ny fiainana. Rehefa ataonao le fanao dia mipaoka ny afera. Katsangany tanan'izay mandeha fo sisy ny ten'Andriamanitra tsy mety io. Mafy be le ho faty satria amono an'iny zavatra iny ianao, amotsotra an'iny. Mampatahotra foana ny ho faty satria tsy maintsy misy afoy foana amin'ny zavatra mahazatra anao teo aloha, indrindra fahazara ndratsy. Mila alevina sy afoy ireny, fa rehefa reninao tsipinao sy arianao amin'izay tsy maintsy hitondra vokatra tsara ho anao satria zezika amin'izay le izy fa tsy tany anototra anao. Tsy marety eka jereo masona akaikinao dia teneno izy mba fantatrao ve hoe
fandray androany dia tsy hoety tsony ianao. Efa mba nysainao ve zany ary aorin'le fahalasananao hoe dia iroso makany amin'ny mandrakizay ianao dia jareo masony inona no entinao any. Toriteny tsy dia tian'ny olona lotoriny zany fa magaga nareo fa tonga eto ihany. Asutiaka alohan'Andriamanitra. Tsika manomana amin'ny mandrakizay mihoatra lavitra no dita maso ty. Ny fandevenana ny voa tsy fefarany fa fanomboan'ny fitarany mba ho amin'ny fahavokarana tsara lavitra. Ny fandevenana ny voa tsy fanaperana fa faharavany hita maso eo amin'ilay voa fa kininina ngeza jerona lehibe ny kininina ry amin'ny sisiny. Hitanao misy tafo menamena eo rehefa ko any mihitsy ny masonareo dia io misy kininina ngeza be voa kely ohatra nyity re olona ny nanomboany io ohatra nyity io ity iny io tsy lavitra tsy kininina itsy raha tsy teny efa tsy tia ataoko aiky ity are zavatra kely fozizy ny tenin' Jesosy. Raha manaiky ianao dia ho kely ny nanomboanao fa ho lehibe indrindra. Dia fararao halleluja. Dandray le eritreretinao fa faty antokiny eo mihitsy le tombony manombo miaina ao anatina toe-po manaiky ovo afafy avitsoro misy io nofo doky farana ny tantara lasa rehetra fanomboka zava-baovao ny fiainanao Andriamanitra mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Sotra Jesosy ny amin'ny teny ndao isika ho any amin'ny laretirety. Mengavy ianao tonga ao amin'ny laretirety. Amen. Manomana fosy fanatsara ao anaty fitokanana misorata anarany. Tsy faty antoka ho anao raha ohatra ka sendra mba hoe zay milaretirety andehanao voakansy vao manomboka amin'ny zoma talata i vao verina. Ajanony aloha ny programma rehetra tsy manery fa somba ty la retraite 2026 ty no ahitana surprise tsara ho anatin'ny famangin'Andriamanitra anao anovan'Andriamanitra zavatra tsy takatry ny saina be dia be zay ny klosy hatramin'izay satria manana 3 andro mpiomboantsika ho fiombonana amin'ny teny sy firaisana amin'ny fahamarinana novanantsika. Androany amin'ity tolakandro ty ao moa pasteur Vano teo io pasteur Vano any aminazy misoratra anarana io makanesa telo pasteur azafady hitany zareo mihitsy io pasteur Vano io sady tonga dia kalay aloha izy pasteur Vano dia misoratra anarana any aminy zay hoany raha mbola tsy misoratra anarana ianao amin'io la retraite io misotra betsaka pasteur sy tetanina mafy an'Andriamanitra aloha. Merci azarina mifandraisana eno i amin'izay tonga ao anaty fiombonantsika ho Jesosy hoe zao natao ho fahatsiarovana tsaroko izy mamelatra latabatra eo amin'ny laoko eo maso ny fahavaloko ianao. Fiombonana ny tena fotoana tsy tiany devoly indrindra nefa fotoana mamparalyze azy tsy afaka manao ninninina fa mipitrapitra ohatr'izao izy mijery anao sy Andriamanitra. Zany nitako ao anatin'le sary tao anatin'le révélation teo lendalenda te hamono izy voto be ny fialonana ny fony satria anao manakaiky ny fahatsarany rainao eo amin'ny latabatra. Izy mameno anao mikapoka amin'ny famindram-pony ary izy manositra diloilo ny lohanao amin'ny fanosorany amin'ny fahasoavany. Rehefa manomboka feno ny diloilo mahazo aina ny ositr'Andriamanitra ao anatinao rehefa tsara ny communionao anaty fanekena satria ny ao anaty kapoka fanekem-pamelan-kely karaha-piombonana amin'i Jesosy. Dia velariny Jesosy ny latabatra dia ozy Jesosy tsy nanao izy hoe miala ny devoly ny fahavalo miala tsy anaketsy non tsy roasiny avelany eo ataony mihitsy eo anoloany fahavalo dia mijery ohatr'izao ny devoly mipitrapitra
fa ianao tsy mahita devoly fa miombonao mifanatreny ohatrany tsy hitanao ny olana. Inona ny tiany Jesosy? Rehefa tanteraka ny fiombonanao aminy tsy renao akory ny vesatry ny olana sy ny fampahoriana misy, fa misy fifaliana miboiboika ao anatinao mandresy miaraka mifanatreny. Halleluja. Jesosy eo androany izay mahatsiaro an'izany fotoana izany, fahatsiarovana ngeza be ahafana tena hoe mametraka ao anaty saretsaina ny fisian'ny fananay miatrika ny latabatra ao hoe tahaka ny ahoana izany fotoana izany. Rehefa iveriny aminao any lanitra ianao dia miala eto izay makeny aminao dia tsenainao sy fihinanao hoe izany e nareo misotro ranom-boaloboka matsiaro ny famelan-keliko, fa izany teny talohan'ny angako hoe ary tsy hinana mitony vokatry ny tany itony intsony mandra-piavinareo any amiko. Tena mitebiteby tsy akisotro rano ianao, tsy akisotro ranom-boaloboka satria tianao izay ho any aminao. Maika ianao ny fankahita aminay, afoizinao ny fotoana satria te hitanay faingany ianao. Reka ny tena hoe ny an'olom-boafity afoizina ny fotoana satria ty tany ty tsy tany metsara zany e. Tsy tokony ametraka mifona eto amin'ity tany ty zay. Zay tontolo rehetra omena ho ana eto na arena, na fahasoavana, na fahatsarana, dia maridrefy animpona ianao sy anaovana ny sitraponao. Fa maika koa zay te hitanao. Jesosy eo maranata. Amboary daholo Andriamanitra ny toe-pony zay mbola variana ny ambadika rehetra any, zay mbola tsy manana ny lanja ao anatin'ny fony na vesatra ao anatin'ny fony ho an'izay tena fiombonana marina sy fahatsapana ny antony nahatongavanao mba hamonjy hanana ny saray avy antoka isam-pianakaviana. Fa raha iveriny ianao dia mila mahita ny zoky zandry tonton tantinina iany amin'ny raha lanitra. Tianao fianakaviana sy ny ankonanay iombona aminao ary fankahita aminao so aminao mandrakizay. Zany natonga anao nampionina amin'ny mpianatra ny zavatra eto tany mampalahelo, fa aza malahelo fonareo. Misy ady atrehany eto tany, misy zava-tsarotra vakivakiana eto tany, fa aza malahelo fonareo. Minoa ny ray dia minoa akoho, fa ohatrany raiky misy fitoerana maro ratsy izany dia nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary akanareo indray ho any amiko. Manam-panantenany zay Jesosy fa ny Andriamanitra tsy niakatra mangingina, fa Andriamanitra nisy nahita ny fiakarany ary nisy anjely nanambara fa raha iverina izy dia tahaka ny maso nahita ny akarany koa no hidinany apakatra ny fiangonany. Manantena anao zay Jesosy, manantena no ao aminao mandrakizay. Tehirizo amin'ny alalan'ny fananao masina zay, fanamasonao tehirizo ny eo am-ponay anona fianana hitomba amin'ny fahatahorana anao, hitomba amin'ny fitiavana anao, hitomba amin'ny fiadananao, hitomba amin'ny fahatsaranao. Diovy zay mafampahotana alohan'ny fandraisan'androany. Tiako ianao ekipa kely resahany Jesosy, teneny Jesosy inona ny zavatra mbola hitanao fa tsy mampahazo aina azy. Inona ny zavatra mbola hitanao fa tsy mbola mahatateraka ny fiombonanao amin'ny fahazarana. Nandray io fahazarana io tsy tsaronao akory tsy mety, fa aza manamelo tena. Raha sendra efa lasa fahazarana lesika tafaverina nefa nietaetam-ponao fotsiny, atao fena tsy tiana hotsonona izy, tsy tiana hotsony mba hitovy feo fanamasina sy ny feo fananao, mba fa fanamasina miasa manaisitra anao tsy ao anatin'izany tsony. Nanao fonay Jesosy androany tena fonanay ireo fahazarana rehetra, tsy famendrena rehetra mbola nentina nampalahelo anao, ataovy tsapanay eto amin'ny fanatrehanao. Fa tonga eto izay tsy tony nomaly, fa tonga eto izay vaovao indray dado. Raha mandinika ny lasako na izaho pasteur Rodolphe aza dia misy fotoana tsy tia amela heloko ny tenako intsony, fa sofa tsy olombelona ianao fa Andriamanitra. Reko mihitsy ny asarobidy ny famindraponao ho ambony sy mihoatra lavitra tompo noho ny fon'olombelona. Fa rehefa mijery sy mibanjina anao zay dia mahatsiaro ny alehibe amin'ny famindraponao
ho mihoatra noho ny fahatsoanay. Sambatra ny olona izay voavelany eno sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo ka tsy misy fitaka ny fanahany. Tsy ny lasanay tany saina ny zava-dehibe aminao fa mifanapahakevitray. Jehova androso amin'ny sitraponao. Mba tsy hazona ny otanay ao anatin'ny fanamelohan-tena fa mba handrosoanay eo amin'ny sitraponao ao anaty fahafahana. Satria raha ny zanaka no afaka anay dia afaka tokoa izay. Sotra Jesosy. Vavady ataovy renao hoe ao an-tsaina sy eo manatrika ianao Jesosy dia mijery ianao izy. Dia mba ataovy mipolo loatra avy any am-ponao mitenena aminy hoe misaotra Jesosy. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana anazy dia nandray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nivakiana teo izay tiany tenako izay vakiana ho anareo. Zao natao ho fahatserovana misaora azy. Misaotra ny amin'ny tenanao. Tena feno fanetretena sy fitiavana. Nanaiky mivakiana mba ho fanasitranana ny fanahana izy ny ainay arany tenanay. Misaotra ny amin'ny nofonao izay niaritra teo amin'ny toeranay satria naka-endriky ny nofo ianao vao tonga ao mofo ao anatinay araka ny tenina hoe tia ny mofo nidina avy tany an-danitra. Misaotra Jesosy. Fiainana ho anay foana. Mampatsiaro anay foana ny alehibe ny fitiavanao izany. Taka izany koa ny kapoaka izay ny fenao iny. Hipoka ny kapoakanao satria ny olona tao hoe tsara fiomborana amin'Andriamanitra dia izay vita fihavanana aminy. Kanefa hoy Jesosy rehefa nandray ny kapoaka izy dia niteny hoe tia ny raha ny famelan-keloka izay nalatsako anareo ho fanekena vaovao famelana ny hitanareo. Ka navinanao mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo mandrapiavako. Misaora azo. Misaotra ny amin'ny rahanao Jesosy. Misaotra ny amin'ny rahanao sarobidy. Misaotra ny amin'ny famelan-keloka. Sambatra izay rehetra satria omenao tombony foana miaina ny famelana avy aminao. Isaky izay mandray ny fanasanao. Androany hoentsy izay. Makasitraka tombo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsika ity tanana mafy an'ny tompo andray filazana vetivety ary aza misy miala fa mbola hivavaka tsika aorinan'izay. Misaotra an' Jesosy tsika ny amin'ny teny, ny amin'ny fitiavan'ny famindrapony ary mankasitraka ihany koa ny firaisana latabatra aminy. Ndao tsika ity akamafy be ho an'Andriamanitra. Fotoanatsika androany efa mihamandroso ihany ny amin'ny apitso lahady misy fitombavaka eny amin'ny shalom eny atamena ho an'izay mangetahetaka mbola tsy manana fiangonana andehanana hitombotsika ao anatin'izany sekoly mpiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany ary mamelona mandrakariva ny etaeta ao anatsika ho amin'izany fiombonana izany. Tsy mety tokoa raha ohatra ka hafa ny fo dia hafa ny fiainana. Fiainantsika ivelany nefa hafa ny fo anaty fa ampifanitsina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Biabahan'ny biaba ny atsipirian'ny taridalana sy pitsopitsom-piainana ara-panahy ao anatin'izany hazakazaka ho amin'ny tsinjovana ny apitsotsika sy ny mandrakizay atsika izay ny ainantsika teo ary tsy misy afa-tsy ny fiombon-teneny akaikinao hoe tsy misy afa-tsy ny fiombonana hoe dia fiombonana amin'Andriamanitra hoe so dia iombona amin'ny zavatra hafa fa amin'Andriamanitra. Ny alatsinainy talata alarobia
efa tafiditra ao anatin'ny fiomanana ihany koa mihina fa efa niomana tao anatin'izay la retraite na fitokanan'izay ianao fa miditra amin'izay lala mpiomanana ho amin'izay retraite izay tsika efa nanomboka hatramin'izay moa fa mila amafisitsika arak'izay ny amin'ny fitokanan'izay ny amin'ny heriny manomboka amin'ny sabotsy lahady latsinainy amin'ny valon'ny fotoana ery amin'ny fofigry fa mbola misy dinidinika misimisy miaraka amin'ny pasteur Vanour rehefa avy eo mahakasika an'izay sy ny amin'izay zavatra tokony ho fantarina sy ny amin'izay tokony ho tazominy fa na izany ary misy ny latsinainy talata alarobia ao anatin'ny sekoly foana moa tsika fianarana ny fiainana ary fampiarana ny fiainana sekoly ahoana azafady latsaka nisy fanatitra tsy fanatitra nisy peratra latsaka tany amin'ny datora tompony dia alao anatina ty maka anazy dia misy an'izay sekoly izay tsika latsinainy talata alarobia eny amin'ny super U Analakely manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany eo isa-maraina iatrehantsika ny tontolo androntsika ary iomanantsika ao anatin'izay fitokanan'izay laka misy mbola misy ny fifadikaniny ery amin'ny shalom mbola raikitra somatsara zany ho amin'ny fitombona ara-panahy ny fotoanantsika mandeha ao amin'ny hvkl-mission events fa na izany ary manentana antsika ho avy mandrakariva satria indraindray ao tsy zary hoe amin'ny ara-dalàna mandrakariva indraindray eo misy tapaka kely na tapaka be na somary tsy mety ny feo na somary tsy dia mazava indraindray fa miezaka foana ny teknisiana ao anatin'izany fa ny tsara indrindra tonga ianao dia mivantana mandray ny feo ety bypass na eny amin'ny super U fa zay ny tsara indrindra fa tena raha tsy azo anoarana moa tsy maninona koa fa izay ny antom-pisin'ny direct ny radio atsika 7 tana Mazenga Tsirabe afaka enonao ihany koa ny teny rehetra tsy rony mandidy merci pasteur 7 raha amin'ireo toeran'ireo ianao dia afaka miaino ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany onjam-peo zany ndao sika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teniny amin'ny fitiavany satria tsisy afa-tsy izay ny miazona antsika ary izay ihany koa no ifikirantsika ny tena marina mba ho tafatoetra mandrakariva ny safiditsika satria miankina amin'ny safidy be deaibe le izy safidy voazona mitarika anao ampiaina ny tenin'Andriamanitra ao anatinao ary ho tonga fanasy fiainana ho velona tokoa araky ny fitarihan'ny fanahy fa tsy araky ny fitarihan'ny nofo makasitraka anao zay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny famindraponao misaotra ny amin'ny fanoroana ny lala mahitsy sy ny lala tsara ho anay tsiraray avy ao anatin'izao fiainam-panahy izao satria raha tonga etỳ tany tokoa zay dia tsy no fotsiny fa ny tena marina dia tokony handeha araky ny fanahy raha miteny ianao hoe eny amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana dia ohatra manambara aminay hoe aza dia mihevitra an'izany loatra fa aoka hevitra anao ilay efa nandresy ny zavatra rehetra ary efa namita ny zavatra rehetra tianao zay tsy hanome lanja nyzay iainanay sy ny zava-misy fa nome lanja tokoa ny fanatrehanao mihoatra noho ny zavatra rehetra mba ho teny hipakatra ty aminay mba ho tahaky ny kininina ho tonga kininina zahay tsy iontsina amin'ny zavatra rehetra fa hifahatra ao aminao ary ahery sy hijoro mandrakariva ao aminao ary miaraka aminao ary amin'ny alalanao Jesosy Kristy Tompo mba ahafahanay tokoa ho lay fantsona ho lay fitaovana isehon'ny fahatsaranao makasitraka indrindra ny amin'ny tahinao ny tsirairay avy indray ny amin'ny arovanao ny amin'ny hery sy tanjaka ahafahanay mbola mahanatanteraka ny fanatitra ny fahafolon-karena tsisy avy aminay fa avy aminao irery an'izany
raha nomezanay voninahitra anao sy isaoranay arakasitrahanay anao era-po eratsay mankasitraka indrindra tompo aroka ho raisinao olay antitra tokoa ny fonay manolotra ho tonga mampofona tsara eo anatrehanao mankasitraka indrindra tompo dia enao no hitany tsiraray avy ary ho an'ireo izay tsy afaka nanotanteraka ihany koa dia mino aho fa niteny avy aminao any amangy ny fony tsiraray avy ary ho fitahiana mihoatra no ny zavatra rehetra ho fanahy sy fiainana tokoa amin'ny anara maherin' Jesosy misaotra indrindra tompo aho alleloia amen dao tsika hitehaka mampeo an'Andriamanitra miasatsika fanompon'Andriamanitra ihany alleloia dao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra dia mangataka ny koralina mba hiakatra alleloia ty le peratra zay tompony ty peratra latsaky ty a maintsomaintso ohatry ny kiora maintsomaintso ny vato ambony ao hofafainy amin'ny lanitra amin'izay ny taratsika ndao tsika isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanandroany tiakasitraka sy isotranao zay Andriamanitra dera sy misotranao zay noho ny amin'ny hery sy ny fahasoavanao zay miasa sy mampiasa anay isan'andro ho karazan'olona araka ny sitraponao malalo maminay ianao ndao tsika tery be foko hiteny fotsiny amin'i Jesosy hoe tena hiteny fitiavana an' Jesosy avy ao anatintsika tena azo atao hoe tereny ianao anao an'izany fa raha tsapanao hoe tena mamy aminao izy ny amin'ny zavatra vitanao anao sy ny fitiavana ianao dia sokafo ny vava dia mba mitenena fitiavana na 2 minitra fotsiny aza avy ao anatin'ny fonao ataovy déclaration d'amour ao anatina prière mba mangataka 2 minitra fotsiny teneno izy tena mpolotra avy anatin'ny fonao Jesosy io sotra ny fieretanao ny amiko sotra tamin'ny fidinanao tsy nijery atao anatin'ny faratsiko fa namonjy aho sotra ny amin'ny fisoloanao ato amin'ny azo fijaliana Jesosy sotra tamindre fotoatsarotra tsy takatry ny saiko reny mbola ny saina sy nandinika ianao ary ny hevitra mandrakariva hoe mbola ilainao ahy dia mbola nivelominao tray sotra tamin'ireo karazany zavatra maro zay nieritreretiny saiko hoe tena tsy izy mihitsy zany lalana zany kanjo lalana tena nitondra fiainana teo amin'ny fiainako sotra Jesosy fa ny fitarianao ny tsara indrindra ho ampianary foana hiaino anao tsy haino nofoko fa hiaino anao amin'ny fanapa-kevitra rehetra zay hiainako sy andehanako eto amin'ity tany ity misotra ny amin'ny fitehirizanao sy ny mbola ho ataonao eo amin'ny fiainako amin'ny fitehirizanao ny fiainam-panahiko amin'ny alalan'ny fanainao masina mandra-piverinao apakatra hoeny aminao apakatra nay tsirairay avy hoeny aminao mamy loatra ianao tianay malalanay ianao tsisy tahaka anao amin'izay Andriamanitra fa anao le izy eritreritray ary anao le izy mandrakizay dikanao tompo dikanao tompo eny tikanao Andriamanitro ianao tikanao tompo tikanao tompo tikanao tompo eny tikanao Andriamanitro ianao tompo tikanao ianao no fiainako fifaliany fo sakafo ny fonao teneny Jesosy tena fifaliany foko sy asambarako ianao je asambarako
Ianao no fiainako fifaliany fo asambarako malala ny foko mianao jesosio tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany nitsika sy anao hatramin'ny farany Sai mamini fuqueti eu me guanara da waya si sotto tu misao sau chaminau e faria malaelo tu folao maraia andia chimonasana Don't get a cupetana na queda legal. Yeah, canal na mami na tipinda alana ni fugo ya não te esqueceu se atacado se o sulu
avovany amin'ny lanitra ny tanantsika dotsika isotra n'Andriamanitra mifotsika manto. Misaotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Tena misaotra ny amin'ny raha izay lalantsakao. Misaotra ny amin'ny fahatsaranao sy ny famonjena izay vitanao teo amin'ny hazo fijaliana. Aoka ny foko Andriamanitra. Tena iaika ato anatiko ny amin'ny fakasana feno sy mihoatra tsy ho voasaka ninninina eo amin'ny ovoko tsy laza amin'ny fanambarana avy ato am-poko Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny famonjena sy ny fahasurena ny manak'izay. Misaotra Jesosy. Very aratsy teo ianao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy nonira. Misaotra Jesosy voady. Misaotra Jesosy voavosia. Haviana tiaisina fenuna fasa. Dotsika teny isotra mifotsika an' Jesosy ny raha sy ny famonjena. Misaotra Jesosy nonirana. Misaotra Jesosy voady. Misaotra amin'ny
faran'ity tena nomezantsika fakasitrahana ny Jesosy ihany koa ny amin'ny famonjeny sy ny nanavotany antsika. Tena andao asandratsika izay alohan'ny sodrano.
firy ny tena mino androany maraina fa an Jesosy mandrakizay tena say tena izay hoe an Jesosy mandrakizay izy atsangana amboniny tanantsika dia asio tia tanana mafo an Jesosy alleluia misy teny Jesosy zay hoe mpanompo efa nividiko ianao izy ka tsy ariko izany ianao dia manana antoka fa le nitantana anao dia be famindram-po sady be fitiavana mandehana tsara araka ny sitrapony ampanekewny ao anatinao andeha araka izay lazainy fa tsy hanary mandrakizay ny tompo mandehana fa efa sitrana ny marary efa nisitrano ny rofo rehetra efa afaka ny zavatra rehetra mety mangetra sy namatotra ny ara-pananao hatramin'izay koa dia tononiko ny fiainanao ny fiadanany Jesosy ny fahatsarany Jesosy fitantanany Jesosy fiarovany Jesosy dia hitanareo ny Jehova ka hiaro anareo ampamirapirana ny tavany aminareo ny Jehova ka mirafo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehova ka menareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Filazana kely alohan'ny ravatsika sizarana fahasoavana ho an'izay rehetra milera retirety dia mangataka nijanonantsika kely izay soratra anarana kosa izay mbola isoratra anarana i pasteur Vanou rehefa vita ity fivoriana ity teneniny eo akaikina hoe tsara Jesosy hoe zao antsara foana izy hoe ary tsy miova mihitsy ho anao hoe jereo masony ho anao hoe taditio zao tsy fantatra anao rehefa avy eo na raha riva na raha alina ny tompo miambena tsara hoe zany zany no finoantsika hoe zany ny andrasantsika fa ny fisiny hoe tsy hita maso eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra noho ny fisinao ny fisiny tsy hita maso eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiko dia ndanareo efa nifahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao anao ary nifahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao veloma tompoko zay rehetra nysoratra anarana ho amin'ny la retraite na zay mbola hisoratra anarana dia angatana hijanona ao anaty fotoana ve tompoko lasy tompoko va veloma tompoko